ilay filgody manolotra ihany ireny fahatsiarovana sy fanomezam-boninahitra ireny dia indro i Dada Bernard sy Cyril amin'ny fanomezam-boninahitra sy fahatsiarovana Abel Andriamalala. Ahoara jereo ao an-damosika fa manipikitika manany any draydraydray inona letsya draydraydray so misy ao fetsya draydraydray otsody azy tonya draydraydray eo ambonimbony azafady azy Dada Bernard ianao kay le mangididy fa tsy zaka azo zany mamaly an'le hoe otsikotsosy fenao ihany otsody azy tonya draydraydray eo ambonimbony gongona ve ao fotsy zao fa mandehandeha ny azalahy zany jereo ao an-damosika ao ohatrohatra takaro fa tsy ity zao jereo eo ambonimbony jereo to tsy hitako tsony tizy eto tizy ihany tsy inona kozy fa aiza ihany faly ao letsya zany ianao aitsy ao fesy faly ny saiko azoazoko ny aiko tizy eto tizy zany inona kozy fa aitra ihany eny rasopitavany I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo dimy. I feel good. Orange, papier toilette, sorte d'eau. Manolotra anao. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra Rivotra tsy miala aminao zany. rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Mifandarana nefa dia tsy miala mizaha. Rehefa lasa olona. Alasinay taratarana bilaka misy masabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorte d'eau. Miarabantsika rehetrarehetra miaraba Francis miaraba baba miaraba bandrakama dia miaraba mpiaino rehetra ary miarabantsika rehetra tsy maty fo manaina fa mbola velonaina fanena entondray aloha. Salama daholo nareo tompoko. Miaraba safo be mantsana salama aby tsika tompoko. Efa natao maly moa ny fifampiarabana tratran'ny taona fa na izana zany tsy lany amaminy iny na miverimbery na tsy olana mihitsy fa dia ho anareo zay mbola tsy naheno ny fandarana teto amin'ity radio teo maly dia manantitra an'izay arahaba tratran'ny taona izay miaraba antsika rehetra tratran'ny taona dia mirary ny soa indrindra ho an'ity taona ity tsy miandrandra fahagagana hoy ilay gazety atsy tsy miandrandra fahagagana fa mba miandrandra kosa mba ho tsaratsara kokoa noho ny tamin'ny taona lasa teo ity taona mitsidika ity. Fanirina ny tena betsaka e. Fanirina ho tsara. Fanirina ho tsara ny zavatra. Ny amoa zany tena mafy tsipahana be le izy takadakafo tany le izy. Ny soa maraina ny kitrindra. Tena kay mafy dakara. Nitsidika sady moa ty taona ity tamina vaovao mampalahelo satria dia lasa Pelé tamin'ny farantaona daholo moa zany fa mbola tsy voalevina daholo zareo. Lasa koa ny papa émérite Benoît. Lasa koa ny papa émérite Benoît folo en'amby dia teo ihany koa ny vaovao taty amintsika taty ohatra hoe ny fahamaizany teo votovorona tamin'ny fahalasany namana VV. Toerana fipetrahan'ireo mpianatra dia fahalasany namana VV izay voalaza teto maly ihany fa omaly atoandro koa dia nisy le namantsika fa mpiantso eto izy namana ato izy i Pasteur Lanto izay nandaontsika omaly tamin'ny 12 ihany koa izy dia mirary fionorana feno amin'ny fianakaviana Pasteur Lanto. Lasa omaly koa Pasteur Lanto tamin'ny omaly izy manamana pakatipakety koa izy satria izy efa naraha vela. Ia.
na raha rehefa elaela izy dia raha fiolina fianakaviana izay eto amin'ny rivotra sy ny RDJ Ray Manontolo mbola hoalefan'ny fianakaviana ihany ny programa ho an'ny olona rehetra izay mahafantatra azy sy izay te hanefa ny adidy farany. Amina toe-javatra ohatrany toy moa ny fiainana tsy maintsy mandeha ihany ny lasa ohatran'ny fomba fiteny taty arindrina manko le hoe mandeha fa ny fiainana mitohy foana na izanaty zany tsy tsara ny manadino ny lasa ary tsy maintsy todina ihany foana hatrany ny hoavy ka misy fisehony zavatra somary nampalahelo ihany tamin'ny faraparan'ny taona teo satria nisy ireo antsoina hoe mpanao diabe mpanafahana zay nitety an'ireo douany teny Ambohimanga Rova teny amin'ny faritra Ambohimanga teny satria fatatsika fa misy ireo douany fanasinana maromaro eny ary samy manana ny finoany moa ny olona izay tsy fanenjehana mihitsy ary tsy fanomezana tsiny ka misy ireo olona zay tafitohina tamin'izay fihetsika nataon'ireto mpanao diabe zay mpiandry moa zany ny filazan'izany fifoazam-panahy avy amina tokom-pinoana anankiray dia lasa tsy maintsy nisy nidiran-dra fanjakana le izy mizara roa be le dia nipetraka ho ray aman-dreny ny fanjakana mijery hoe aoka mba samy fanaja hipetraka amin'izay toerana misy azy satria ny fanjakana malagasy efa hatramin'izay nijoroan'ny repoblika zay dia nitonona ho laika na dia misy aza ny mampiady hevitra ombieny dia miezaka mba ho laika isika iraitra iny za zao anisan'ny olona kirikirina ihany araka tamin'ireo bandy namana silamo sasatsasany nisy fifampiarabana tratran'ny taona zay tery amina toeram-pilanonana anankiray tery Ambohimanambola tery indray taona tsy haiko tany ho any amin'ny enina na 7 taona lasa tany zay dia zany anisan'ny mpanentana tao dia nanomboka le fitoam-pivavahana lasa nivoaka satria fetina ministera le izy nahoana no asiana fitoam-pivavahana ny antony nampivoaka satria nivoaka ireo namana silamo tsy hoe nivoaka ireo namana silamo ny eno taty ivelany zareo mbola tsy niditra dia hoe natsoina hoe andao ivavaka efa ao pastera ahoana moa no asiana fitoam-pivavahana misy pastera kanefa ny ministera no mikarakara an'le fety ministera zay mitonona fa laika nyty repoblika ity dia niaraka tamin'ireo namana silamo aho hoe aleo rangaha meno eto fa tena manjary tsy mety tokoa le izy satria lasa misy fanompoam-pivavahana ohatran'izay satria raha ohatra ka tokony asiana dia atao raisam-ponoana any le izy ny raisam-ponoana amiko tsy hoe katolika sy protestant dia asiana FLM ao dia asiana Jesosy mamonjy dia tsy asiana zany mihitsy fa ny raisam-ponoana zany amiko dia asiana kristianina ao dia asiana silamo ao dia asiana bodista ao dia asiana tiktakdo ao dia asiana ihany koa n'izay fivavahana hafa asiana ny fanompoana ny razana zay mivavaka amin'ny zanahary sy ny razana zany miditra lalina zany fa fantako zay inoko dia haiko ny ataoko fa tsy izay ny tokony izy ary ny tena tsara indrindra dia ny mifanaja raha ohatra ka mino amin'ny fivavahana kristianina ianao dia ataoviny ianao aza haratsiana ny hafa zay ny tokony ho tenenina sy tena mahafisina indrindra ny fahaizana mifanaja amin'ny zavatra maro samihafa na amin'ny finoana io na amin'ny fomba mampanao ny amoa zany dia manamafy foana hoe aza fangaro ny finoana sy ny fomba mampanao fa tsy miaraka reo baronny mba nitenena re selana dia teny ratsy ara ohatran'le mahazatra reny ihany iny zany anisan'ny nitsangananao ray aman-dreny mpanelanelana na izanaty zany moa tsy maintsy misy ihany ny olona izay maneho ny heviny momba ny atsy na momba ny aroa angamba tsy dia idirantsika lavitra loatra intsony zay fa dia engany mba hiravona hatreo ny olana sy disadisa misy amina toe-javatra ohatran'ireny fa ny feny dia hoe aoka samy hifanaja aoka samy hijanona amin'izay toerana misy azy mba tsy hifampidipiditra mba tsy hifanitsakitsaka amina fomba amina toerana sy amina fotoana tokony anatotosana ny fihetsika ara-panompoana anankiray ny zavatra koa rehefa tena hitarina dia lasa hitarina lava be fa ny fialan-tsiny moa zany dia atolotra ihany za erika ibarona ary ibandy akamo dia mialantsiny amin'ny fianakaviana rehetra hoe tsy navita nanao ny adidy miaraba mitetitety no nyty toetrandro ity fa matahotra ny volonay zay ka za manjary sao dia manahirana fa le brochine sy le plakazy isaky ny alina sahirana be zay amin'ny miresaka firena sady ay moa efa niaraba fa fialantsiny ataoko eto fotsiny rangaha dia hoe tsy voavaliko ny ankabeazan'ny sy maiso sy ny afatra miafina zay nalefanareo fa tena niezaka ihany zany isaky ny tonga le izy dia valiko isaky ny tonga fa tsy arako tsony le izy
tena tsarako fa dia eto atompoko no manao an'ny fialan-tsiny sady miarabanareo foana mba ho taom-pahombiazanao atsika ity taona vaovao ity dia ny anjaka tokoa aleny firaisan-kina ny fifankatiavana dia mifamela amin'ny zavatra rehetrarehetra izay lasa vahoaka ny lasa ho any amin'ny lasa any fa fibanjinana zava-baovao izao dia tsy hitarina ntsony fa dia fiainana tsy makalagy ny fiainana manomboko izao. Za raha mahita anareo miteny ratsy dia mandiava tsy vanina izay mahita amin'ny teny ratsy manomboko izao. Anona barona tenena hoan'le sy la barona le tsy mety miteny. Ny fiainana moa tatelo amam-baona verenako kely vetivety izy teo misy antso maika aloha ty ataoko ny fianakaviana ny cousin rabiaza Roger rehetra mba miantso maika mifampiantso maika no ny fahalasana ny cousinantsika zany dia mba misy antso maika andaminana ny fandaminana. Zahay no taranaka rabiaza Roger dia mba rabiaza izy no lasa cousinanay eo akaty fotsy izy Iandro fa tsy rabiaza izy tsy rabiaza noany tsy tatitiko noany ramsia zafady dia mba mifampiantso maika itsika rehetra taranaka rabiaza Roger rehetra zay maheno an'ity antso ity zay afaka miantso anahy amin'ny fandaminana ny famangina fa dia andao sy ny fahafatesana na tanteraka amin'ny fazakazahany ny andro zany dia mba mifampiantso maika ingia zafady zalahy zay raha kolonelina mifampiantso maika za taloha tamin'izaho mbola kelikely dia maheno le no ny afeno RNM ianao dia maheno le no ny afenony rano be loatra dia mametra-panontaniana foana hoe ririnina ny izao inona raha ny rano feno any ela be le tsy voaiko fitenina be dia be nefa zao tsy mahay an'izany oatra anahy koa tamin'izany fotoana izany hoe inona le afenony rano be loatra. Ny anisan'ny vaovao ny tanany saiko ihany koa ny zava-miseho any a Donbass any amin'ny ilany atsinanan'ny Ukraine zay efa nozanahan'ny Russie moa zany tao anatin'izao romoromo iarahany amin'ny Ukraine zao fa no daroany zany hoe efa Russie zany io faritry Donbass io raha amin'ny ankapobeny fa mbola miady any satria misy ireo ponina izay pomba ny Russie misy ireo ponina izay pomba ny Ukraine ao anatin'io faritry Donbass io fa nisy toerana anankiray fiofanana miaramila zay daroan'ny Ukrainianina bomba tamin'iny omaly iny ary dia milaza zareo Rusy fa 380 afaka omaly izy 380 no isan'ny maty miaramila maty tao fa ny Ukrainianina milaza fa 400 no maty tao. Somary lasa ihany ny resaka amin'io hoe maninona re no amina toerana vulnérable toy ireny toerana mora kendrena toy ireny no apetraka mihanjaanja ny miaramila hoy ireo Rosianina io aiza moa tsy mora daroana tsy mora vonoana fa misy bunker maromaro ane amin'ny faritra io nina tsy any anaty bunker any no atao ny fampiofanana sy ny fimakomanana ho amin'izay ady eo atao fa dia apetraka mihanjaanja fotsiny eo moa zany mandeha le hoe ady ho an'ny serasera satria samy milaza zay filazany iny andaniny sy ny ankilany io ohatra ny grevy atao ihany io ny mpikarakara le grevy milaza hoe nahazo olona be dia be ny isa teo amin'ny 3 alina teo ny isan'ireo mpanao grevy fa ny mpitandro filaminana sy ny eo amin'ny fanjakana indray miteny nahazo olona vitsivitsy any zareo ngamba ny 2 arivo ngamba le olona tonga tao reny zay tena mifanipaka be mihitsy ny isan'ny olona tondrona ka arakarak'ilay ila na ny tendro itondrana n'ilay famparalam-baovao no fandehan'izay zavatra olazain'izay iny ny vaovao anankiray dia ny anankiray koa moa le miandrimiandry ny fandevenana any Pelé amin'ity andro androany rapitso izy zay satria ny androany aty amintsika ty mbola rapitso any amin'zareo taradiny enina eo izy sady ny valo angambany raha mihoatra aty amintsika ty dia raha ohatra ka amin'ny androany zareo zany dia amin'ny tolakandro anoany izy no lerany. Dia i papa François i papa Benoît XVI azafady papa Benoît XVI ndray kosa dia amin'ny alakamisy zao no atao ny fandevenana azy ka i papa Benoît XVI dia alevina ao amin'ny basilikan'ny Saint-Pierre ihany ao Vatican ihany no andevenana azy satria moa izy mbola papa ihany ny filaza azy na dia hoe émérite azy ny émérite efa madika azy angambany amin'ny teny malagasy ohatry ny misotro ronono fa zany hoe mbola papa ihany ny fetsona azy fa i Pelé kosa dia halevina ao amin'ny tanànan'ny Santos rehefa avy arantiranty ao amin'ny kianjan'ny Santos ny nofo mangatsikany dia ireo havany akaikikaiky ihany no ndeha andevina azy ihany raha ny fampahalalam-baovao zay fantatra hatreto fa dia amin'ny ankapobeny samy hafa ny ambiansy any Vatican sy ny any a Brésil satria ny any a Brésil misy bany tsy miakanjo fotsiny zao mandeha mako mamonjy an'le izy any amin'ny stadiny Santos fa any Italie kosa any Roma kosa manjonjonjotra daholo ny olona le Brésil tena
tsy malahelo ry zareo e tsy malahelo ohatrany karazan-drazany misy endrikendrika fety zay kely ihany le izy a satria mitsikitsiky miramila ny endrika koa le olona na izany na tsy zany aza mahita zazakely ny tena amin'ny tele io a za moa za tsy tany mahita zazakely eo amin'ny 12 taona eo mirotsa-dranomaso amin'ny fahalasana ny pele zany hoe anehoana zany anehoana eo maso zao tontolo zao fa hoe tena olon-dehibe fanaja eo amin'ny tanàna mihitsy a zany mpanjaka pele zany efa napetraka ao mpanjaka raha teo ihany koa moa izy satria de efa zavatra tsy mbola nisy olombelona vitany nataony anisan'ireny ohatrany hoe ny coupe du monde anankitelo zay azo tsy mbola nisy olombelona vitany zany ary atoato aloha de tsy mbola isy ny olombelona hahavitany zany raha tsy hoe anga tsy haiko tsony ay moa tsy fahaizany izy nitonona hoe bile mpiandry satrokazy ny Vasco de Gama tamin'izany fotoana zany fa hoe pile no filazany anazy natonga ny bandikely mpiara-mianatra tamin'izany nametaka surnom anazy hoe pele ary dia io netiny mandramaty moa na pele amin'ny pele fa dia takona tanteraka le Nascimento tao anatin'izany rehetra zany fotsiny dia le mbola mametraka hevitra amin'le hoe antsy io ny roa fa ianona sy ianona tsy hitako tsy hidiana hevitra amin'le izy za manokana aloha taona nisy anazy izy mafy mbola mafy izy hatramin'izao tsy nisy navita tsony ny zavatra vitany na hitabataba ara zay nitabataba tamin'ny andro ny baolina tambara zany baolina tambara ozy le roka tamin'ny andro baolina tambara ozy tsy misy navita vitany mivoatrany ny zavatra zay atao tsy voatery ny baolina kely ihany fa ny fiainana amin'ny ankapobeny ka ny vita teo aloha tsy azo ampitahaina amin'ny vita taty afara mihitsy fa na nisy aza ny vitandry Maradona ny vitandry Messi ary mahagaga fa zareo avy ao Amerika atsimo ao tena betsaka amin'ity zavatra ity na misy aza ny vitandry Platini Beckenbauer ary mahagaga fa zareo avy ao Eropa ao ihany koa tena mahavita n'ity zavatra ity na misy aza ny vitandry Roger Mila sy Abedi Pelé ary mahagaga fa zareo avy aty Afrika aty koa ohatrany mbola tsy maintsy manao ihany na de misy aza ny vitandry Maître Kira sy ry Kaka sy ry Alban sy ry Kiki ary mahagaga fa ary mahagaga fa misy avy aty Madagasikara aty koa ohatrany mba mahay ity zavatra ity de tsy ho mpanjaka velively ireny fa ny roi dia roi foana indrindra fa rehefa ankatoky ny am'izao izy efa lasa ifanodimandry zao rehefa hariva izy de roi fa hariva satria ireny olo ireny dia samy manana ny anarany rehefa avy eo i Maradona mantsy anie tsy roi fa Andriamanitra zany tsy mitovy mihitsy ary tsy Andriamanitra zao tontolo zao izy fa Andriamanitra reo olona man'Andriamanitra azy fa i Pelé kosa dia mpanjaka n'izao tontolo zao amin'ny baolina kitra resakio fa tsy hoe kory hoe mpanjaka amin'inona kory fa Andriamanitra i Maradona de efa nisy nanangana antoko mpivavahana amin'ny anarany mihitsy any Argentine izy Beyoncé ihany zany manana zany de mivavaka amin'ny mpanjaka amin'ny Andriamanitra Maradona izy koa moa tena anarany Maradona Diego Armando Maradona ary izy ny tena anarany Ronaldo le brésiliana misy Ronaldo Rosario misy lavabe hoe tsy tadidiko fa ny anazy reny zany tsisy ny Romario zao Romario de Fozafary hitanao zany fa foza izy Fozafary fa tsy fozahoana izy anarana hafa hoy ary Fozafary raha ndray nasolo Roberto Carlos raha fanomezantso afy iny i raha fanomezantso iny kaka ianona zao ary ny mpilalao gasy zao izy mbola mbatadidiko zao mpanjakamy izy Tipé fa tsisy Tipé zany ny anarany Tipé ny Petit iny efa randrembololona Patrika ny anarany Petit satria izy le ry kritikritika kely iny atamy fianarana fa kritika kely atamy fianarana so izy de natsoina am'le Petit de lasa hoe Tipé ny avarany voalavo zao fantatra hoe to voalavo le marina le tsy tany avarany le ty vary teo berily keo le rizy zany natako fa misy bandy atao hoe dadapasy fa tsy fantatra misy hoe ina na dadapasy izy tsisy pastera misy anarana ny ray fa dadapasy le ry maimbo vava zay fotsiny fa ahoana ty mahatonga ny riatsony lesany hoe dadapasy ka le ry maimbo vava de iny fandraisany zany ka maimbo vava le izy de ohatrany hoe tsy fiteny eo maso le ry maimbo vava ataony zala maimbo vanja de manino didiny iny fandraisany zany ka maimbo vanja de natao hoe evangelistre
de maninona izy fandraisana evangeliste de atao hoe pasteur evangeliste de atao hoe pasteur de pasteur de larasy dadapasy ka nijanona dadapasy teo nga izy lasa pascal koa ny faran'le zany hoe miodana be mihitsy zany le anarana zay vao tonga any am'le tokony antsoina azy ka ity andro ity de andro zay nisy an'ny orana omaly nisy orana ary nisy varatra mipopoka omaly varatra zay latsatatsaaka somary akaikaiky any zay varatra zay fa tsy fantako ny tany aminareo tany tatya tapitanamatanarehetra mihitsy fa ny teny aminay nyrefidrevitra somatsara mihitsy le izy eo andavarangana ako no mijery ny fiaviny orambeny mahita ina le tsy paratra be tena tselatra be aizariny no milatsaka ao fa eniko ve fipokany le tany akaikikaiky any amparpartiany tao ambony tafitranonay le izy nilatsaka zany hoe tao ambony tafitranonay le izy nilatsaka nisy anakiraiky ohatra izy tsy mipoka am'refitra be tonga de hitanao mitselatra daholo ny zavatra rehetrarehetra ao anaty daholo iny izy le manimba zavatra tele anankiray maty aloatra eto fa tsy fantatra zay zavatra hafa ankoatran'izay izy nge zany itena mieritreritra hoe ambony tafo fa tsy ao le izy no milatsaka fa eo akaikikaiky eo anananiny eo le izy zany mahita hoe potonotatyndray poto ndraindray hazo mitsangana zay zatra mitsangana no mety ho antenina tele io koa fa ny anany fandraisana fepetra am'ireny tonga de mampamony tele foana ako de tsy misy ka mazana ao arinan'le fipoahana vao mampamony tele anao fa tokony ny zavatra atao zany vao manomboka mitselatselatra ny andro de tsoahy daholo ny courant rehetrarehetra ohatrano ary ny zavatra tena anafarana ny mpilomano tam'izay mbola nilomano ta fotoan'andro mialata ao anaty rano aza milomano intsony raha vao mitselatselatra io ny andro de ny mpanao baolina koa raha manao sicrampon indrindra fa sicrampon zay vivy io aza makeny ambony kianja intsony mialasefogeny tena tsy reveny ny fofona zany mafana zany tsy tazomy zany fofona raha vao anaty trano kosa de ny fiarovana tsara indrindra idio daholo ny varavarana sy ny varavarakely rehetra aza asiana rivotra mifamaly na courant terre satria mandray an'iny izy mitsofoka mamonjy an'ilay hafanana sy le olona miaina ao anaty trano ao zay no mahatonga hoe aza manakaikikaiky omby mihitsy rehefa mitselatra ny andro satria ny omby de be fofonaina ary mamonjy an'iny hafanan'ny fofonaina iny lay vonganafo no fetsoka azy fa tsy vainganafo le vonganafo le boule de feu raha nijery ianareo dia ao amin'ny les 7 boules de cristal en tintin no misy manazavazavanyzay iny lay boule de feu tao anatin'ny trano lasa ny momiany raskarkapaka zay tao anatin'ny vitrine ary rehefa lasa le momiany raskarkapaka io tsy ho hitanao eo mihitsy tsy ho hitanao any Europe intsony fa tonga de jereo fa any Pérou any misy an'iny any anatin'le temple du soleil satria ny 7 boule de cristal de mifampitohy amin'ny temple du soleil ho an'ireo mpiondana tintin izany resahako zany tompoko ary zavatra tokony ataonao zany de idio ny varavarana rehetrarehetra mba tsy hisy courant d'air hidiran'izay boule de feu avy any velan-trano any handalo amin'ny trano misy matsy olona mitantara hoe tena teteziny daholo ange izy telo mianaka tao anaty trano matetika misy an'izay zavatra rentsika satria teteziny olona miaina mamoaka le hafanana sy le sevokaina avy ao anatiny ao iny de mazany reny olona reny hoan'ny courant satria courant iny boule de feu iny courant tena mitabataba be fa tsy courant mangingina kory ka tonga de hoe hoeninao hoe any ambadimbadika any fa tonga de mihinana anao izy mitety aminao lasa daholo misy miteny hoe tsy ao tsony leran'le raha matory ka satria may zay zavatra rehetrarehetra anatinao may n'le izy daholo de miteraka fahavoazana be mihitsy raha tsy mba tsy ilazako hoe mety miteraka fahalasana ny aina mihitsy le izy ny teny manam-pahaizana de le ohatra kambokambo kely leo farany tenda iny no mitondra courant mahery indrindra ao amin'ny olombelona hitanao zany mitondra le courant statique fa nen'le anabavy sanatra vavin'ny mamanay niodikodonany teo amin'le fandriana de tonga izy de nakany amin'le compteur fa tsy nanino izy nikodonany matetika batainy mihitsy le fandriana matetika vao batany le fandriana mipitika lavitra be mihitsy izy de tonga de tany amin'le compteur izy namatratra rehefa aveo ka zay ka nafarana antsika any aza mialoko ambany hazo aza mialo aza mitondra elo mihitsy koa rehefa misy an'io tselatra io ary ny tena tsara de aleo ary mihaino dokam-barotra
janvier, tentez de gagner avec notre grand tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Mirinch. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. Merci. Ay, softy to. Ewan na zany mifandeha toy Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy rehefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany. Aleo rangamba indramo kely aloha zany papier toilette softy to anao zany. Merci rangahy. Sao dia mba misy WC asindramo kely aloha zafady eo. Nazoendrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softdo. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Ina sakafo matsiro indrindra tianao hohanina zao? Paty sardine. Sandwich sardine. Salade maivana nefa matsiro, asiana sardine. Safidio ary ny sardine any dia ho hitanao fa tsy ho afaka ambavanao tsirony. Sardine any, tsara tsiro, mora ampiasay ary mora vidy. Sawa ty andeha vacances anty ferantonty miaraka amin'ny Orange Money sy Canal Plus mahazo weekend miafaka manondromaka ny Sainte Marie. Allo avy amin'ny Orange Money ny abonnement anao Canal Plus ary mandray sansara amin'ny tombola ny 10 Desambra izao hatramin'ny 10 Janoary 2024 fisarihany ny 20 Janoary 2024 zao. Orange Money. Louis Matsir Salon, asio matsiro ny fiainanao. Miaraka amin'ireo Louis Matsir Salon, matsiro ery ny fiarahana amin'ny fianakaviana. Tena miavaka ilay paozy kely any am-piasana e. Milay be foana ny plan amin'ny akamo. Indrindra ilay fotoana matsiro mampiala voly kely iny. Louis Matsir Salon, c'est Louis matsiro ny fiainanao. Salon. Savez-vous que chaque briquet Bic est soumis à plus de 50 contrôles qualité et sécurité à sa sortie d'usine? Savez-vous qu'un briquet Bic dure 2 fois plus longtemps qu'un briquet ordinaire? Chaque jour, 5 millions de personnes dans le monde achètent un briquet Bic. Comme eux, choisissez un briquet Bic. Aty amin'ny Blue Line TV oara te hijery baolina kitra. Tonga manao recharge bouquet Magic Sport na Ultime Plus eny am-panjara Blue Line amin'ny sara manomboka amin'ny 10,400 ariary montsy dia arao mivatana amin'ny Bein Sport sy New World Sport ireo fifaninanana amin'ny taranja baolina kitra rehetra maneran-tany. Aty amin'ny Blue Line TV ihany no mahita ireo fandaharana tianao indrindra nefa mbola miaraka amin'ny baolina kitra koa ireo rehetra ireo amin'ny sarany mora indrindra hatrany eny am-panjara Blue Line narany fotoana e. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Profitez des réductions exceptionnelles sur tous les articles. Offre valable jusqu'au 15 janvier. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Fizarana fanomezana anarivorivo eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo no eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa arakaraka ny abetsaka ny solika vidinao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny alakamisy, zoma, sabotsy zao tonga avy eny amin'ny station Shell Itos, station Shell Akadindramamy, station Shell Anosbe. Manjifa solika eny amin'ny Shell dia mahazo loka eo ny eo. Rehefa miakatra izany ambiance Christmas zany a. Aleo atao mafana kokoa e. Eo ary a. Araroto zao dia zao pack flash orange. Fihenam-bidy miavaka be amin'ireo smartphone Itel. Fihenam-bidy hatramin'ny 20,000 isanjato. 20,000 isanjato be zao. Manatonaiky anarany amin'ireo botika sy agence orange akaiky anao mba tsy ho diso anjara amin'ny smartphone Itel ianao mandritry ny pack flash orange. Nao atao miavaka ny Christmas amin'ity taona ity. Orange. Nutri-D découpe à vitamines accours naturales sy ara-pahasalamana avy amin'ny tantsaha malagasy. Tsy mila andrahoina, tsy misy gluten. Nutri-Food, mangez bien, mangez sain. Mikarepoka sy matsiro ery ny fety miaraka amin'ny KFC.
Madagasikara ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao iarahana amin'ny bande camarandriana abo. Mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary anasako anao anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ny maraina ny 3 janoary 2020 ity. Manodidina ny famaizan'ny tranon'ny mpianatra teny amin'ny université ny Votovorona no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity. Vao maraina dia efa tonga teny antoerana ny iraka sy tompon'andraikitra eo amin'ny ministera notarihan'ny sekretera jeneraly ny professeur Salava Julien hijerakaiky ny zava-misy sy mifampidinika amin'ny mpianatra eny amin'ny polytechnique eny sy ireo mpianatra trabony amin'ny anapina azy ireo. Nisy fivoriana ny arahana tamin'ny ministera ny SPA ny ny mpianatra izay nahafahana nametraka vahaolana amin'ny fampiatranoana ny mpianatra ny arambona sy fiarovana ny entan'izy ireo. Miantso ny rehetra mba hitandrina indrindra fa ny fikirakirana herinaratra izay matetika fototry ny loza indrindra amin'ireo fotodrafitrasa efa ela ny orenana moa ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fampianarana ambony. Tontolo ny politika no anohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity. Omaly no nanantanteraka an'ilay atao fifampiarabana no nataona vaovao no teo anivon'ny antoko tiako Madagasikara izay teny amin'ny tranon'ny filohan'ny antoko mpanorona sady filoha nasionaly Andriamatoa Marc Ravalomanana no nanantanterahany izany tamin'izany no nanolorana n'ilay fanao mahazatra hoe solom-body akoho ho an'ny ray aman-dreny. Fa nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana no isan'ny nanaovan'ny antsoavo amin'ireo atoko mitovy firehakevitra ifanoana anavitra ny firenena manoloana an'izao fotoa tsarotra lalovan'ny firenena izao. Indrindra ihany koa manoloana sady ny fiomanana amin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ny amin'ity taona 2020 ity. Pejin'ny fahasalamana fanamoizana aina roa indray ny valanaretina Covid-19 ny herinandro farany taona 2020 iny. Raha toa ka nahitana fiainana be ny olona voan'ny Covid satria dia nidina ho 12 ny tranga vaovao ary mbola misy koa ny ao anatin'ny fasarotana lalina miisa 2. Hatreto izany dia mbola miisa 17 no tsaboina amin'ity aretina ity izay mbola anetanana ny rehetra hatrany ny fitandremana amin'izany aretina izany. Eo amin'ny pejin'ny vaovaon'ny fitandrona ny filaminana toy ny isan-taona dia apetraka Andriamatoa Minisitra ny filaminam-bahoaka ho soatoavina ny fidinany miaraka amin'ny staff miarahaba sy miratso ny polisy-pirenena eny amin'ireny toeram-piasany ireny. Tamin'iny omaly iny dia maro tokoa ny fitetezana an'izay toeram-piasan'ny polisy-pirenena izay no nataon'ny minisitra nanomboka tetsy amin'ny centrale tetsa tsara lalàna ny hitratranaka eny amin'ny filaminam-bahoaka eny Anosy teny amin'ny komissariany Alasora hatreny Tosy tonga hatrany amin'ny komissariany Sabotsinamena ary ny namaranany azy moa dia tery amin'ny sekolim-pirenena ambony miadidin'ny polisy-pirenena tery Ivato tery. Pejin'ny fanatanjahantena no anakatonantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity. Efa nigadona any Tunisie zany ny paren'ny Madagasikara hiatrika an'ilay atao hoe fampivondronana mikatona na ilay atao hoe stage bloqué. Ao anatin'izany stage bloqué zany no ionan'izy ireo amin'ny Niger sy Congo Brazzaville ao amin'ny hôtely raitra dia raitra La Cigale no mipetraka ireto paren'ny Madagasikara ireto ary efa salama tsara avokoa ny mpilalao rehetra any an-toerana amin'izao fotoan'izao. Amin'ity an'io moa dia hidana avy hatrany eny Kianja hiatrika an'izay fampivondronana mikatona izay ny anivon'ny paren'ny Madagasikara. Agatsako anao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao teto amin'ny RTG tamin'ity maraina ity. Mpandeka marandriana abo no nanolotra izany ho avy eto ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny 10 ora manasantsika rehetra hatrany anjotsy tapaka ny fandarana rivotra samy hotahin'Andriamanitra tompoko lasy tompoko vavy. Seria leo be rivo baovao se rivotra fotsiny be zany rivo baovao Ronaldo kely dikany Ronaldinho ai. Ronaldo de Assis misy Francis les de Assis Moreiro
Ronaldo ihany izy fa izy mitovy amin'ny lasa misy hoe Ronaldo lehibe le ray de Ronaldo kely ny ray apatsivina any isika fa rehefa talata ohatra zao de mandeha amin'ny mivantana amin'ny Facebook any misy sary zany azonareo jerena de jereo fa tsy ny fampiresaka zahay omaly fa de menamena avokoa ny akanjonay amin'ity maraina itika de mena mahazo job tsy very misy any koa ny lalao iarana amin'ny soft do amin'ty anio ity androany farany zay zao tsy nalala za mihitsy fa de zao de refeso ny savaivonareo zao de fa refrefesy daholo zay mety amin'ty ateo io anao raha fantanina kilometatra nalavan'io fa ny anisan'ny vaovao nampivarahontsana tamin'ny teneny bandekama teo de le misy anankiroa namoiny ainy no tratrany aretina hoe coronavirus zay zavatra mbola averimberiko ihany isan'andro mbola mandeha io aretin'io tompoko mbola eo izy atao anatin'ny fiarahamonina izy io de oka mba samy hitandrina ihany isika satria tsy kely lalana izy io fa tena mifindra amin'ny zavatra tsetryretina hoe ianao mieritreritra hoe maninona ary vola rangatriny fa manasa tanana mitondra gel hydroélectrique foana tena teniko hatramin'ny maly hydroalcoolique foana mitondra gel hydroalcoolique foana izy ao anaty paosiny ao de hitsaky mihetsika de fa voy izy de tsy kely lalana hoa io tamin'ny volana marsa le niditra teto ny corona de za volana tamin'ny taona roapolo za volana me vo satria zay telo menada efatra menada zay niasa tato foana de za manao gant manao double cache-bouche manasa tanana isaky ny mihetsika eritreretra fa vo de marina mihitsy zay no tena zavatra nahavariana na tamin'ny vaovao de ity ay hatramin'izay na nainga tany Chine ara io corona io de faritra vitsy kely ny tany Chine ny voan'ny corona vitsy kely mihitsy zany hoe ohatra hoe raha atao ohatrohatra zany de hoe ampefloa de 67 de soavin'ny merina ohatrohatr'izay de no vo fa ny isolen'ny zareo daholo ny olona rehetra ankehitriny zay vovo ny sinoa zao voaparitaka faritra ray oa reny faritra anankiroa eo zany no tonga de hoe sokatsina fotsiny hoe zareo tonga de isolen'ny zareo le toerana tsisy avelany mivezivezy tsony le olona fa niparitaka be tampoka teo amin'izay le izy zao zareo vao tena vo zao izy vao tena manidy ny frontierany isokatra fa nanomboka tamin'ny efa volana tsy haiko any izy iny fa tamin'ny volana septembre no nidiny de hosokafany am'izay mandefa an'izao teo milay be ony ty akanjo ambony ty vongafonga François de Paul kosa ohatrany hoe olona mitsangatanana manao an'izao leo foy izy moa le cowboy le anatsika le technicien tsika tao amin'ny io ana rahalahy ny hiditra ao anatina karazana hoe loha hevitra ihany na izany anaty zany azy satria tsy de nisy loha hevitra tsika teo fa gaboraraka be samyresana daholo ty apo sekondra ty ka zao de resaky momba ny orana no resako ny alefazo ny orana izay fatatsika fa misy vanim-potoana ilatsahany eto Madagasikara resako io de misy vanim-potoana maina indrindra fa isika ty voatany any amin'ny faritra atsinanana izy moa tsy de misy olana loatra fa misy foana saika hoe mandavataona misy orana foana isika anefa ny zavatra menomenomana eto isan'andro na olona miantso koa aza izany de mimenomena am'izany tsy maharaka ny rano ny famatsiana rano ny jirama indrindra fa mitanàn-dehibe ary io tanàn-dehibe io amin'ty tapany voan'ny Madagasikara ty sy amin'ny tapany andrefana de saika mijaly amin'ny resaka rano daholo zao nefa de fantatra ary efa fantatra tsy vo zao de zao izy fa efa elaela fa misy fifanana ampanaovana amina village tanàna madinika any Afrika any hoe mitadiava ianareo vina anankiray mba hoentina amin'ny fampandrosoana ary zavatra ilaina mandavataona mihitsy mifanohitra tam'le teo ty mba ho ilaina amin'ny fampandrosoana zany ity resaka vina ity ka de zavatra farany zay tsotra azo tanterahana fa ohatrany hoe tsy de misy manao loatra tsy ny zany tsekory fa ny fanangonana ny orana milatsaka
ao anatina fotoana foy tanàna kely anankiray de lasa namadika ny tafotranony ho amina tôle daholo na amina kapila daholo ina moa ny kapila ihany kapila fa raha zao ino zao kapa zao amina kapila tany manga na amina tôle dia nanao gouttière le Francis vetivety ny avantage de fotsiny zay mahita alohan'le tanàna ao ambadika le tendrombohitra fa tsy mahita diaviko mafy ty lalana ty zay mitongilana de hitanay le izy fa diaviko mafy koa diaviko mafy ty lalana de manamboatra gouttière zareo na fitatazana rano ny gouttière moa le ao ambony eo iny atao hoe gouttière le fitatazana ranonorana ao ambony eo fa le milatsaka ty ambany ray no atao hoe descente io a satria efa menomenaina teto ahoana ny fika anangonana ranonorana rehefa feno ny barika tsy hitanao tsony atahoana ny firano de mbola migodana be milatsaka am'le descente eo ny hevitra nataon'ireo firenena ireo reo tanàna vitsivitsy ireo de nangady lavaka de nitadiavina zay hevitra hanaovana karazana bassin de rétention d'eau zany hoe manao lavaka hitazomana rano asina ciment ao na tsy voatery ho ciment asina tany manga atao karazana ina filazany reny batara asina tany manga de asina tainomby de am'izay mitazona mafimafy kokoa ka rehefa milatsaka ao ny rano de ela be voaritra na tsy mety tsy ho ritra mihitsy azy fa rehefa natao ny kajy ny ranonorana milatsaka mandritra ny fotoam-pahavaratra anankiray dia ampy an'io tanàna io mandritry ny taona ny fotoam-pahavaratra n'ireo tanàna ireo nefa ny mitovy amin'ny fotoam-pahavaratra ity tanàna misy atsika tsoina hoe Madagasikara ity ka eto de fanetanana no atao andao re zany hoe mila fanohanana arakevitra sy fanapariahana aratserasera zany resaka atao zany andao tadiavina ny hevitra hanangonana ny ranonorana milatsaka fa io ranonorana milatsaka mandritra ny fahavaratra eto amintsika io de ampy atsika ny ao amin'ny tafitranotsika anankiray de ampy atsika ao amin'ny mandritra ny heritaona ampy atsika ao anatiny ohatra ka hoe misy tokantrano anankiray misy olona ataotsika hoe valo mianaka ao anatina tokantrano ray de ny rano mitete ao amin'ny tafitranony ao ka raha angonina daholo ampy azy mandritra ny ray taona tena ampy rehefa nataony kajy ampy anao io rano io ihany mampiasaina rehefa avy eo satria eo amin'ny 5 volana eo ane amin'ny ankapobeny 8 volana eo rehefa misasaka ny taona de tapitra ny orana tsisy tsony fa angonina le rano tsy avela ho very any manao lavaka ianao any ny fomba tadiavina manao lavaka ngeza be na lalina be arakaraka zay any toerana nananao na lalina be na ngeza be no atao le lavaka de any amin'ny fanambaniny any atao mba tsy tatera-drano asianao plastika any na asiana sachet any na asiana goudron any na asiana ciment any de anangonana azafady Francis manapaka fa piasan'ny jiramano nanoro anay an'le izy de le izy tsy voatery atao ciment fa ina misy ty labasy no atao any ambany plastika de asiana labasy plastika ny fanambaniny indrindra de labasy no atao eo amboniny de manavaka ohatran'ireny piscine reny ohatra manao piscine ianao zany de angoninao le rano de saronana azo asiana voninkazo eo amboniny ohatran'ny hoe asianao tany zany manao lavaka laly ianao ka manao lavaka lala ho any zay manana tokotany zany manao lavaka lala io ange rehefa mba misy tokantrano ray manao trano fatsakana manao vovo e fa vovo tsisy nininao zany aloha satria tsisy le rano ambany tany eo ka tsisy ny napy phréatique fa rano avy ety ambony ranonorana no arotsaka ao anatin'le izy de lavadavaka isaky ny tokotany lavaka na WC mibesaka eny ka tadiavinao mihitsy aloha zay de le sachet amin'ny sisiny mba tsy fandraisan'ireo lavaka WC sy lavaka ataonao io fa io koa ange tsy voatery ny tokantrano tsirairay de hanao daholo e rehefa mba manao ny tokantrano ray ao anatin'ny 10 ohatra zany de efa mba afaka ny olana aminy ary misy tokantrano afaka mitsinjara ihany kio raha ohatra ka ampy ny habetsaky ny rano zay nangoniny eo tsy voatery ho ataonao midadasika be ny lavaka fa na le lavaka kely azy no ataonao de manao lavaka ray lavaka roa lavaka telo ho ana tokantrano anankiray ampy azy farafakely avy any mitafo satria ny rano hitanareo ve hitantsika ve ny rano sotroin'ny olona any androy hitantsika ve ny rano sotroin'ny olona any amin'ny faritra androy
sy amin'ny faritra nosy zay any amin'ny faritra somary maina sy aty amin'ny faritra atsimo andrefana zay tsy manana rano mihitsy fa vao milatsaka io rano io dia eny amin'ny goudron zareo maka rano angonina atao amin'ny bidon eny amin'ny ranopotaka zareo ranopotaka zay somary misy miandrokandrona kely dia efa nanao ihany nisy projet anankiray nanao lavaka nitrongisy bulldozer mihitsy manao lavaka eny tapotanety eny dia mba miangona ao anatin'io lavaka io ny ranonorana fa tsy ampy satria daniny hainandro aloha dia lasa nilay antsoina hoe évapotranspiration fa eo dia eo ihany koa mitsika any ambany tany ihany lay izy lay atao hoe eau d'infiltration s'infiltrer lay rano dia lasa ny anaty tany ka nohozany vetivety dia ritra io rano io fa tadiavina ny fomba rehetrarehetra midika zay le hoe ambolena voninkazo eo ambonin'izay mantsy saromana izy mba tsy ho azony masoandro koa mba tsy ho lasa entona fotsiny an'ray le rano fa raha tadiavina mahita isika hevitra tsy tokony hijaly rano isika amin'io rano arina fotsiny io very io rano io milatsaka avy ambony tafotrano dia manaraka ny gouttière dia manaraka ny descente dia milatsaka any anatin'ny canal any dia lasa any anatin'ny reny rano any dia lasa makany Mahajanga any dia lasa ny Komoro any anaty ranomasina any le izy Komoro any ndray mahazo tsiro tompoko lasy tompoko vavy fandarana rivotra ity fa tsy zany miaramiaraka anareo any zany miaramiaraka ahoana fandarana rivotra ity fa tsy zany miaramiaraka aminareo any zany miaramiaraka ahoana zany tsy miara-manonjy sarotra be ko misy olona miteny fa miara-manonjy avy ety tompoko dia valiko hoe tsy fandarana rivotra ity fa tsy miara-manonjy zay hoe miara-mirona fa satria mitovy ny lokona akanjo menamena zay tsy rehefa menamena io automatique io mandeha ho azy io rehefa menamena ny fironany sain'ny olona anankiray dia feno fitiavana izy ny dikan'izay raha vao maitsomaitso ohatran'io izy raha fotsifotsy ohatr'izao izy azadino fa zay tsika manana lokona akanjo mangamanga daholo ato fa ny menamena ihany koa akoatra ny fitiavana fahasiahana masika fahatezerana fahasiahana fa isan'ny loko avo indrindra izy amin'ny loko rehetra zay ny isan'ny akafizako anazy mena mahazo fa joby tsy very black na dia tansy mena bako manga asiana resaka kely ihany fa amin'ity taona ity zala saika alatsinay no be lehibe ny andro tsy fiasana tsy mitsaka mbo zany fa saika alatsinay miakaiky indrindra zao dia eny mbola lavitra aloha zany fa tena ela be ty janoary ty tsy mbola 3 foana tsy ny janoary any lava fahaizana amin'ny fehan'ny desambra lava be ty janoary matra telo volana angeny janvier amty tena mahagagana fotsiny maninona rehefa janvier ela be tonga décembre vetivety dia tonga janvier tena mahakamo be anahy raha mipoziny aloha dia izy misy eo amin'ny 10 herinandro misy janvier pro dia misy janvier pro max mbola janvier tsotra tsika zao fa iverena le anina francis janvier Perez de Coelho ny tany ambanivohitra zao omaly orana adiny roa tany Ambatomboravavy fa tsy ampy ilay barikana dimapolo sy 400 litatra ny tokony amin'ilay izy efa nakefatra ny teo fa tsy ampy zany olana adiny roa zany hoe raha ohatra ka nangonina zany io orana adiny roa io tsy nasiana barika ohatra fa tonga dia nalefa tany anatin'le zavatra ny tenenina teo feno ka eo mihitsy mampiatratra satria mbola be dia be zany mivery mbola ndray andro fotsiny zay mbola ho avy koa ny orana androany dia tsy hita hoe atao ina satria le rano efatra barika maly efatra barika maly zao tsy lany tsy ho lany androany tiako tenenina dia tadiavo zany ny hevitra itsika tsirairay avy mba samy iny tady ny hevitra angony re le orana milatsaka efa ny teny le vehivavy le sipateto amitsika teto avy any météo tam'izany ingénieur météo izy hoy izy hoe tadiavo ny fomba anangonana ny orana amin'ny fomba rehetrarehetra fa tena ho avy ny haintany afaka 3 na 4 taona eo izy dia izy niaritra teto amitsika tamin'ny 2 taona lasa iny fa efa elaela zay sipo zay ny tonga teto efa tsy aotsony izy madama be ohatrany tsy aotsony koa ary izy fa izy ny responsable communication météo tam'izany dia naketo amitsika teto izy izy koa nampianatra antsika le rehefa maina ozy izy ny andro dia ajariana ny rano fa na avy anasana lamba na rehetra dia atsipy eny amin'ny tokotany sy ny anina iny mba hivadika entona sady mba hitsika ihany koa mitsika ao anaty tany dia mivadika ho lasa napy freatika ihany ndraiky zay ny tenen'le rangahy chauffeur ny asan'io rangahy io dia nanoro hevitra izy efa nitenena teto any fa mafisiko le izy hoe
aza de tena le mamboly azo izy aloha na mamboly azo ianao a de eo akaikin'le mamboly azo ianao a de manaova lavaka 2 metatra 2 metatra isaky ny 2 metatra 2 metatra toradroa zany a de ataovy eo fotsiny le lavaka io ka rehefa avy ny orana de tsy very mandeha miraraka Mikorina fotsiny any le rano fa miletika any anaty tany a ary tena ny napika misy napy telo misy ino zany étage anankitelo misy napy 1 2 3 le izy a de le olona le mpandavaka lavaka reny farany ambony amin'io ary napy de table eo ambony io ambany de rehefa lavana le napy faharoa io a de ohatra ny pétrole na fivoahany eo anatin'ny tany fantsitsitra be io a raha napy la DJ eto amin'ny tany napy iny fa tsy DJ iny ka technicien iny de za mombokevitra Francis foana am'izay zany a de tena le hoe tadiavo marina ny fomba rehetra zay azo atao raha ividy barika mantsy ianao tsy ampy io barika na barika 10 aza tsy ampy io ka tamata moa zany be orana be de na barika 10 aza de fa ampy amin'ny amin'ny université ampy zanao amin'ny université raha barika 10 fotsiny fa na barika 10 aza tokatrano ray tsy ampy anao io barikadera miny zany tsy de azo le olona ao amin'le tanàna zany hoe ny manana ambany vohitra rehetrarehetra aloha zany de tena amporisina na ho an'izay hevitra zay fa ny eto amin'izay ny vohitra efa somary ambivimbivotra ihany ny toerana anaovana an'ilay lavaka de manaova faran'izay lavaka zay azonao atao zay azonao atao na ho ataonao piscine ry rehefa avy eo rehefa tena hitanao hoe be loatra le rano andronao ara tsy olana zany fa io rano ilaina foana na fotoana iny na fotoana iny ka noho izany raha ohatra ka manaka atao ary io tsy voatery ho tokantrano ray no anao a zay koa aloha tsy voatery ho tokantrano ray hoe za de hanao lavaka ho anahy fa azo ny tanàna anankiray atao no hoe andaotsika ireo olona hanao lavaka etsy ananiny etsy de manao asa pokon'olona inona tsy anaovana azy tagna maro moa zay mbola tsy hita zay naratsy azy hatreto ary mety tsy hisy aratsy azy mihitsy io de manao lavaka ny fokon'olona manao lavaka faran'zay ngeza na tsy manina na mindrana tanin'olona izany na ohatra ny hoe maka tany-panjakana de maka lavaka faran'zay ngeza na io ara-belarany na ara-halalinany de atao io lavaka io de asiana kanala mandeha makany kanala ihany keo raha ohatra ka mety de mbola atao ciment ihany keo mba tsy hanangona an'ireny fotafotaka sy vovovovoka reny satria malaky manototra an'le lavaka ihany keo raha vao tsy misy an'izay fiarovana zay le kanala satria tsanga sy fako isan-karazany io andeha hitsofoka ao daholo de azonao asiana gris na asiana sivana mba hitazona an'ilay fako aty ambony aty de ny rano fotsiny miditra ao anatiny ao mazava ho azy rehefa miandrona ela be ao amam-bolana maromaro io rano io tsy adio tsy madio io fa mba mampiasa filtre tsirairay avy na ampangotrahana rehefa ampiasaina satria raha hitantsika ho any sary alefandreo namantsika miana tsy moany ka rehefa avy ny orana rano potaka tompoko ny karakarana sakafo any amin'ny faritra atsimo Madagasikara iny noho izany mbola tsy lavitra zay rano potaka zay ny aty amintsika aty voatany tiako tenen'io angony ny ranon'orana fa tena be de be ny zavatra azo atao am'izay fanjakana koa ve mba manangona ny otrany hoe jiramana ny fanjakana azo atao koa zany inona tsy anao fanjakana manina raha otrany hoe sy mansinjo indray no atao amin'ny vahoaka de mba famandanindalotra ny azy la reza hoe neny mpiasa jiramana nampianatra ny an'izany de io rano io ny tena nampianariny rehefa tianao rano hoe eau potable ianao izy de ohatra zao atao amin'io ranon'orana io de zay le teny Francis zay le atao manao lavaka de ao ny rano de misotona fotsiny ianao rehefa anao zavatra saronana io saronana de misotona fa tena marina zany fa ampy anao na heritaona na roa taona mbola ampy io heritaona le satria amin'ny taona manaraka ny isy fahavaratra indray de avozina indray le rano ao anatiny ao io neny nanondrana voninkazo fotsiny ary bozaka voninkazo ary eo am'le manondraka voninkazo mantsy mbola misy rano azo alaina ray mandeha récupéré na ho iny fitenenana satria rehefa manondraka voninkazo ianao a misy ampahany marobe hoan'lay zava-maniry misy ampahany lasa etona fa misy ampahany kely ihany koa mbola miletika ao anaty tany ao miraraka tsy moramora lasa ary amin'ny napy ary zay tsy fataoko ino napy aloha zany zao sao no hitatazana am'izao fa mahavita manasa lamba hitatazana ino ranorana kitanao fa tsy ampy ny raha ray so zany nataoko tsika hoe 5 so anankiray nge ka
roapolo litatra roapolo litatra ny soa anankiray ngeza indrindra dia nefa ny tsy dia ampy zay mafanetsetra ho fenona daholo reo barika anakasino tiray ty refa misy dia aizany ray tsy hitatsoa zay ho asiny ny viranoora mbola very fotsiny eo riry efa misy etsetra zay mahatonga maleomanao le sao dia ataony laozy izy barona sao dia ataony la barona ka tena mampimela izy dia teny zavatra foana barona J'ai saut en longueur, saut en hauteur. Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grand tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Mirinch. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. Merci. Ay, softy tout. On a ça, nous faisons un tout seul. Tout tena tsara rehefa mivoaka. Lefadefaka izy rehefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors angamba indramo kely aloha zany papier toilette softy tout anao zany. Merci rangahy. Sao dia mba misy WC asimizama kely aloha zafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softidoo. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Louis Matsiro Salon asio matsiro ny fiainanao. Miaraka amin'ireo Louis Matsiro Salon matsiro ery ny fiarahana amin'ny fianakaviana. Tena miavaka ilay paozy kely any am-piasana e. Milay be foana plan amin'ny akamo. Indrindra ilay fotoana matsiro mampiala voly kely iny. Louis Matsiro Salon, c'est Louis Matsiro ny fiainanao. Salon. Depuis 10 ans, Ambat de Vie œuvre pour le développement de Madagascar. Favorise de multiples activités et opportunités, crée des milliers d'emplois directs et indirects en cultivant de nombreux talents, permet le transfert de savoir et de compétences en faveur du développement local et de l'économie malagasy, afin de donner à tous une chance de réussir. Pour les 10 ans d'Ambat de Vie, ensemble, sourions à l'avenir, sourions à la nouvelle année. Nous vous souhaitons santé, bonheur et réussite. Ino safo sama tama? Miala tsiny re tompo. Nankely le zamako voalovolana. Efa matetika valany zao nankely hatramin'ny dirana tato ana taxi bus. Tsabozy raha tena leto mpivalana ne. Mety ho verany be loatra izy ka mampidito zany zazakely. Ahoana ny tsabona reto mpivalana ato ana taxi bus raha tsy eto ampelantanana ny fanafody? Eny tokoa, inona ny azony atao eto? Ana taxi bus eny isika tsy farmasia ato ramsea. Eny aminao nefa olana madame. Aty amiko ahoana? Tsotra ny ataonao. Ampinoana matetika kokoa sy zalatsaky ny ambolana toy ny anao hitsabona ny areto mpivalana. Ary raha mihoatra ny ambolana azy zanakao dia toy izy mifampinonoana ary omeo SRO ampiarahana amin'ny raha efa mangotraka nampangatsiahana izy. Raha tsy misy ny SRO dia azona omena lasopy, rambary, sakafo ampotserina amin'ny rano izy hanoloana ny rano efa very tamin'ny fivalana. Tonga dia ampiariko izao dia izao zany. Misaotra ramsea. Iray aman-dreny mety mamono zaza ny pneumonia. Ento avy hatrany ny antovom-pahasalamana na antoby aseny zanakao raha koa sy haingana noho ny mahazatra ny fisefony. Fizarana fanomezana anarivorivony eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo ny eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa sy ny sisa. Arakaraka ny abetsaka ny solika vidinao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny alakamisy, zoma, sabotsy zao, tonga avy any amin'ny station Shell Itos, station Shell Akadindramamy, station Shell Anosbe.
Mas fasoloka any Michel dia mahazo loka eo ny eo. Ry zareo tianao fety madzika be ve nareo ararotsy ny tombola Christmas miaraka amin'ny Orange sy Samsung. Ahoana indray zany? Tsotra kely isaky mividy pack Samsung amin'ny tranombarotra Orange ianao dia mandray anjara amin'ny tombola Christmas madzika. Ie, loka électroménager folo be izao no zaray. Ho an'ny kilalao tsara vita. Sady mahazo finday Samsung zany mbola mety azo kado kojakoja ho an'ny ao an-trano koa. Zay indrindra manatona rahan'ireo tranombarotra Orange dia ararotsy haingan'ireo pack Samsung sariana ny 12 janoary 2024 miaraka amin'ny Orange andao ataosika miavaka ny Christmas e. Orange. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Ny misy ny WhatsApp ny WhatsApp 033 65 00966 fa anadizana zany araka voateny Larisa teo misy ny lalao Softido ho anareo zay miantso anakifiry mahazo Larisa anankidimy no mahazo dia hoan'izay efa lalao dia alolo mba hoan'ilay izay mbola tsy nahazo e. Ay zay lalao zany tsy mahazo indray aloha zay efa nahazo loka zany iangaviana tsy lalao tsony ay marina ararote averina indray mandeha zany fa misy ny lalao Softido dia 10 ny olona omena loka afaka miditra ianareo amin'izao ao anaty antso taribila izy antso allo tratry ny taona madame arapahela tratry ny taona tratry ny taona lalao Softy niarany fantanina ho an'ny madame arany lazao arany antitra Softy Aloe Vera. Anankiray zay telo izy Fanny. Ray sisa. Lavande. Marina za miala ianao fa raisiko ambadika ny anaranao. Ary tsy misy olona miteny nga le ohatran'izao le hoe lazao le anitra anankitelo zay fantatrao Aloa de Vera de Lavande. Tsisy anao an'izay. De tadidiko misy koa tambiny anao le fanentanana iny. Hoe manaova dièse 123 dièse fa marina mafy soratan'le olona le dièse hoa DIEZE dièse 103 dièse ty raha koa samba may misy olona nga ay tsisy ohatran'izao le olona ko ay lasa ohatra anao Orange Money nareo dia dièse 144 dièse atao manoratra izy dièse dia atao ny 144 dièse samba may miaraba antsika mpanaraka amin'ny fandarana rivotra dia miaraba ihany koa ny mamalalao sy ny mpianakaviana ao Mahavoky Besarety tsy ao Ambobary Ambapimena ny zavatra reko teo zany ohatrany hoe nanaitrana kely resaky Francis sy Zoky Erika teo ty zany mba nisy afatra kely ho antsika malagasy avana raha kristianina ianao azao ny fomba maha-kristianina anao aza maneva-tevitra ny fomba ny sasany satria zany no mahatonga ny fifanolanana eo amin'ny kristianina sy ny mpandala ny fomban-drazana eran-tany fantatsika tsara ny zava-misy any ivelany any ataovy eo am-piangonana eny amin'ny tany malalaka ny asa fa rehefa miasa ianao mino ilay naniraka anao misy foana ny valim-bavaka ary tsy ilaina dera izany fa fantatra ilay naniraka anao foana ny zavatra nanirahany anao faharoa ny fomban-drazana indray mitandala ny fomban-drazana zany dia matoa isika misy dia nisy ny andohany fa tsy sanatraviny vava araka le fiteny ray mibozy hoe nitrebona tamin'ny azona ny vato isika noho izy zany ny olona rehetra mpandala ny fomban-drazana dia tsy azo atao hoe ao anaty tsy azo atao anaty sobika iray avokoa hoe devoly misy ny mangataka ny sosiny tsara misy ny manao ny ratsy koa samy mangataka amin'ilay Andriamanitra Andriananahary avokoa na isika mpino any am-piangonana na ny mpandala ny fomban-drazana tsy tsara ny mifanimbazimba fa lozan'izay ny fanaftonana hoy ny soratra masina ajao ny ray aman-dreninao dia ho lavandro ianao zay ny afatra ho antsika dia milamina ity tandrazantsika ity sy isika monome toaminy misaotra indrindra tompoko dia misaotra indrindra nareo ny aino
zay miakatra avy aty ankasitrany ianao am'izay fanehoan-kevitra ao zay ny lalao softido mbola mandeha ihany fa izy moa zany tsy nanao softido izy tsy nanao azonareo atao sady milalao no maneho hevitra amina zavatra hafa zay loha hevitra tianareo resana malatsara tsika jiaby tsara manano tsara tsara be rehefa misy occasion hiteny arabaigny madamo e arabaigny tsika jiaby ia misy loha hevitra raiky ny volagniny badiakama tsy tadidika tamin'ny herinaratra tao io kasike izy koa fatsika mandeha eto Antananarivo madio ny rivom-piainany karaha zegny fahitako izy ato e resaka ino volagny badiakama io tsy regninay tsara be boka fa karaha ratsiratsy relation communication tsika ia misy vaovao ny volagniny badiakama tamin'ny herinandro atao hoe milatsaka ny ora meto Antananarivo madio ny rivom-piainany rehefa ny contraire an'zegny hitako misy Francis Thibault vonao masisy le rivom-piainany eto Antananarivo satria miandro nantoko sisy rivom-piainana madio raha ny fotra aty azonao raha tiany volagny tamin'igny boka ia raha tiany volagniny tamin'igny boka le hitanao le atmosfera karaha misy setroky karaha misy malotoloto igny kafa milatsaka mahalegny milatsaka amy tany baka eo amizay amy tany amizay izy misy fofona maloto indray izy amizay fa hafa le atmosfera baka tiany volagniny zay vao mazava aminaka gaga be manko zany areny vaovao ary ny taux de pollution amin'igny raha ny fandrefesana ataony météo agnabo be taux de pollution an'Antananarivo amin'igny fa izy kafa milatsaka mahalegny andesiny le mahalegny milatsaka mipetaka amy tany le pollution fa amy tany ndraiky izy maloto mazava amiko amizay anao mabaka ia mikaiky ia ok merci aminao madame tsy voalaza ny hoe aveza izy le miantso io fa mino fa lavidavitra sa eto Antananarivo eny eto Antananarivo eny izy miantso oatra misy feon-javatra hafahafa zay manko amle telefôna mety avany tsy haiko tsy miteny koa izy fa maraka mbola misy anakefatra toerana malalaka mbola misy softido mandeha ao Allô? Softido. Salama tompoko. Manaona tompoko. Salama daholo. Tatsontaona daholo. Saika nanao jeu Softido. Fantaninao anao arany lazao ny toetra mampiavaka ny Softido tsy anankiray fotsiny zany fa zay toetra rehetra rehetra. Toetra mampiavaka ny Softido malefaka, matevina, tsy manentina WC. Dia tsy goka amin'ny fanondro. Tsy misy totomboandro kely. Raisiny raha leva ambadika ny anaranao aza miala. Mbola mitoy hatrany je Softido, tu Softido, il Softido, nous Softido-ton, vous Softido-te, il Softido. Mbola afaka milalao nareo roa zay roa zay. Miarahaba tompoko, miarahaba ny ekipa livitra rehetra tompoko. Miarahaba tompoko, salama tompoko. Miarahaba tompoko natratra amin'ny taona tsika tompotsika rehetra dia mirafo indrindra tompoko. Sika mba ilalao indrindra tompoko. Ie, fantaninao anao arany iza ny orinasa mamokatra ny mpamokatra ny Softy? Selupac. Selupac Madagascar, aza miala ihany koa ianao fa ianao ny fantelonazy zay boka dia sotra ny fanontaniana. Tsara fanavy dia marina. Mariny hanontany ianao fanaovan'inona ka ity Softido ty? Dia hoe famosana mofo. Fanontaniana farany zay sotra zany reo olona. Raha zao no metraka fanontaniana misy sarisary teboteboka eo amin'ny ve ny Softido? Manomboka salama tompoko. Miraba tompoko. Salama tompoko. Ia fa tsy tonga hoa manao rava za zao ny platsy manao raha tena marina mihitsy. Miarahaba ny Softido io dia 6 kilometra dia mahavita. Ampisalinareo kosa le olona Ramsey Aka marina ny menanao rava. Le fanontaniana kosa ngefa hain'olona tsy ngery daholo. Ka ny tanjona mba hoe samy misitraka Softy daholo. Ny Francis kosa marina hoe tsy mora goka amin'ny akikely na zay mihitsy. Ka ho azy hoe mampiasa dia inona avy ny tombony dia zay zany nefa atao mamaritra ny toetrany. Inona no tena Nena iato aloha dia tsorona aminao Ramsey raha eme zao.
tsorona aminao mihitsy aloha fa de nenay ato aloha de famafana ivava tena marina famafana ivava izy ato rehefa mihinana mofo gasy zay marina misy an'le bandeka mamera mikany anay zay koa zany anazy de vo io alaindre izy rehefa avy mihinam-bary izy de efa tsy maintsy mila izy atria lohan'le riny tete daholo rehefa avy mikaly le re mino fa efa hitanao ngamba le spectacle ko mihinam-bary ao anaty po vaovavodina fa tsy hoe le efa avy nampiasaina kosa aloha fa ia tena créature tena ohatran Francis ohatran Honora ohatran'ny bandekama larisa moa zany mbola tsy mifankahitsy izy io fa tena tohana mihitsy amarina iny hoe lasy raha veverany za tena hitako tena gaga hoe tena sportif be mihitsy reny fa zay le anjara io le tenen'le rangamaly rehefa naninona moa ny elona de maninona lasa n'Andriamanitra samy maninona atsondra ody any aminy mahereza telo bandekama andra veve ok teranga merci raha Aimé ny cancer tena tsy mamela mahazo tena tsy mamela mahazo ny anarana itsona azy amin'ny teny malagasy moa hoe homamiadana fa tena rehefa voan'le cancer izy io an'ireo fanetanana hoe manaova détection za tsy lalao sofikido aloha fa te misy fanamarina kely Larissa tamin'ny fandarana mifazanykeo i Francis moa zany mahay fivolana toliara fa ty fivolanana ny mikasika hoe zany ny teny anao le hoe pharmacie de garde ao amin'ny sans fily fa sans fily ny fanonona azy fa tsy sans fily eka atoro avao fa tsy tsara moa zany hoe mihainy laha ohatra hoe mihainy fivolanana manjary ohatra hoe gisy zany le raha de manjary sans fily sans fily ka izy io misy TSF télégraphe sans fil teo taloha de lasa hoe quartier sans fil de sans fily ny fiantsony toliara azy sans fil satra madama makasitraka to de misy miraba tompoko salama tompoko salama tompoko trazantaona tompoko kasofomba iraha trazantaona mihaino anao aza mihaino radio lalao inavo ny karazana softy fantaninao anao inavo ny karazana softy do ny karazany fa tsy nianitra tena tsy ovaina zany ovaina fantanina aza ovaina zany aza ovaina lasako izy ariko de misy quartier anankiray keo ao Toliara ary misy an'izay quartier zay koa any Diego toerana famonoana omby izy io orinasa mpamokatra henana omby zay tsona hoe Sakama de misy quartier hoe Sakama ao Toliara Sakama ny fitsonona zao Toliara de misy Sakama any Diego mino fa orinasa anankiray ihany reo allo voatsiboaka de efa sarotra softy ilalao softy do de miarabanareo aloha tratran'ny taony miarabanao ramse de allons-y, on va tous jouer Softy-Do. Le fantanina teo no apetraka amin'ny ramse karazana tanisao le karazana Softy-Do anankitelo izy vao maika ary tsy haiko ataoko an'le fa le teo ihany arany satria za koa tsy manana fantanina be deaibe ina re zany toetra mampiavaka ny Softy-Do raha efa nampiasa ianao zay fampiasanao anazy ao an-trano ao mora levina anaty rano izany rehefa lasany amin'ny fasetika de misy fonina misy malefaka de misy fonina anankiroa izy aza miala koa ianao fa raisiny raha levany anaranao ary mankasitraka tompoko de raha teza ray potsiny ny izy ato saraina mihitsy ny izy ty mba samy sitraka daholo ny rehetrarehetra firy ny numéro eo amin'ny code barre eo misy mifantatra mitovitovy daholo io numéro amin'ny code barre io mitovy daholo ireo rehetrarehetra reo raha ohatra ka misy sachet Softy-Do any amin'le olona ary mba efa nisy nandrefy ve hoe 4 centimetre 4 metre Softy-Do anankiray ny rouleau ray samy sisina metatra fa mbola vinavina daholo na hitonton manontany menany zany hoe misy 4 centimetre io na 4 metre eo za koa mbola tsy namizay ny tsy asaiko manontany an'izany satria za mbola tsy nametatra allo misy oloa tsisy eo ny quartier ao Toliara izao
misy ampasikibo le raha matony Antsomaly manao kokoa ny havana ny ampasikibo. Allô? Miarahaba tompoko. Salama tompoko. Sika mbanao le lalao softy tompoko. Alefa soara, lalao avy hatrany mihitsy. Inona avy le karazana softy anankitelo? Afaka ataonao teny gasy izy raha ohatra ka hoe ana fa rehefa voateninao fotsiny hoe inona avy le karazana efa mety. Fatapatatra ihany tienenao izy io nefa ohatrany tsy de tadidiko loatra. Tsy le anitra ny anontaniana fa izy telo. Tena marina madama fantatra marina. Tena. Vaidavatafa le fantatra. Le anitra indray ara no tanisaina aminay. Anitra? Efa nanontaniana an'le madama teo dia ainy dia tokony Anitra Rasoanay vo Anitra Rakotondrina. Anitra Rakotondrina. Raha misy hoe matotra tsara. Manany ihany fotsiny fa tena marina madama raha fantatra fa ny fantatro zany dia zao azonao. Izy zany malefaka dia mora levona zany rehefa lasa ao anaty. Grave koa zany ombeny aloha mivaliny aloha dia mametra fantaniana amin'izay ianao fa izay ny fantany. Tena raha raty jeu tika. Omeny aloha mivaliny. Alors arany ianao omeny hany Zay misy. Zay koa lo omeny ianao zay koa tena tsara fanahy be. Tsy hitanay hoe atao aiza daholo ny tsara fanahynay aty amin'ny trotranay aty. Ome hono le anitra telo aloe dia vera dia vahona. Nareo koa se. Lasa izy. Tapitra le jeu miditra amin'ny tuile amin'izay sy novo. Tapitra ny jeu sofido manaraka an'izay fa tena trio mihitsy ny aloha izy rehefa misy indray ny filazana manaraka dia manomboka amin'izay indray ny lalao erana ny sofido feno 10 nareo. Salama tompoko. Miraba tompoko. Allô? Miraba tompoko. Ie. Salama daholo nareo amin'ny rivotra. Salama. Tena rabanareo tratran'ny taona. Miarabanao koa. Miarabanareo koa kay moa. Ie, dia misaotra betaka dia ingane raha soso fanambinana ho antsika ty taona ty. Mba hiala ny lagilaginina rehetrarehetra. Zay fa dia manakolazaina fa miheny fotsiny. Taizana anao réveillon? Tato an-trano ihany. Dia mahafinaritra zany Dia telo mianaka kely rery ve dia andeha ho aiza. Tsara zany ka. Sady lozana ny trano. Tsy kely lalana ny ratsy. Dia maka heranareo rehetra dia mba hitohy foana ny fandaharana rivotra. Marina zany. Misaotra anareo. Mahasoa daholo. Na rehefa olona ohatrohatr'izay no atao ny fomba fiteniny mahafinaritra mihitsy satria mankahery zany. Mankahery zany ary mampazoto anao le fandarana. Fa nyresaka rano reny sanona teo dia tsara hoy zay hoe angonina le rano, angonina le rano, angonina le rano. Satria ny rano dia aina. Manao tompoko. Rivotra. Firisan-jaton'ny kafe rano. Alefaso WhatsApp zany. Aiza. Aiza ianao? Tonga dia afaka miteny. Allô? Tonga dia afaka miteny. Ny tompoko. Aza mihaino radio. Lalao sofido. Efa tapitra lalao sofido fa lazainao ihany ianao efa misy indray manaraka. Miary mankasitraka tompoko. Safady indrindra tompoko. Salama tamta. Salame. Salama tompoko. Salame. Dia miraba nareo rehetra tratran'ny taona. Mirabanao tratran'ny taona ihany koa. Dia misy olona faly be hono ato fa resy telo iray hono PSG. Resaka pelea koa satria any zany mba tena miady hevitra hoe tsy roa sisa fa samiko zany raha ohatra ianao ka liana momba ny pelea dia afaka mijery karazana horonan-tsary maromaro na biografian'ny pelea fa ao anatin'izany ahitantsika ny zavatra rehetra vitany zay izao baolina hitantsika amin'izao fotoana izao zany dia efa nataon'ny pelea daholo le geste teknika reny maty isan-karazany reny bisikilety reny taka any amin'ny centre be dia be ny zavatra nataon'ny pelea dia efa vitany tany aloha tany zay vao nataon'ny Maradona sy ry Messi sy ny karazany. Efa nampiditra baolina tamin'ny tanana koa ve le ry?
ino ma tsy Andriamanitra nanao an'iny fa tsy mpanjaka zay no mahasamihafa Andriamanitra sy mpanjaka zany fa zay fotsiny tiana marihana be izy Pelé ho an'ny universel kokoa zany fa raha miresaka Messi tsika dia Argentine kokoa raha miresaka Ronaldo tsika somary Portugais kokoa raha miresaka Platini tsika somary France koa ohatran'izay le mahasamihafa anazy fa raha vao resaka Pelé ny atao dia ny ady hevitra hoe iza ny andimy amin'ny Pelé manaraka tsy resaka breziliana fotsiny io fa mety frantsay io mety Cruyff ohatran'izany Cruyff hollandais fotsiny nahitanao any Cruyff zany fa malaza eran-tany izy fa raha ohatra hoe kita ny baolina kita hollandais kita baolina kita breziliana Neymar zao hatreo fa tsy hoe mondial universel ohatran'ny Pelé ka mila mijery le biografie tsika le boky mila mijery le vidéo isan-karazany ahitanao hoe ohatrany ahoana fa raha miresaka fotsiny hoe tsy mpanjaka eraka RTG zao dia le meka fotsiny mpanjaka zay fotsiny eny tsara izy zany raha mpanjaka maromaro koa ny tondro dia manjary be tsy fankahitana fa ao mpanjaka ao président ao be dia be mihitsy izy io fa fantako mihitsy rary soalisa rehetrarehetra ok merci fa ny tena anisan'ny mbola mpanjaka ny baolina kitra aloha amiko eto Madagasikara dia mbola mety rakirena satria tsy hoe moa zany namirana le ohatra zao le dia hoe mpanjaka tsy hoe koa roa mahay be izy mihoatra mpanao baolina kitra taty afara fa allo manana teo hoe miarabo iny any ny akanjo hafa io koa inona ino ihany zao ny akanjo hafa io mena maso miaso fa naloto aka ino le tonga mety aliranga io zao jereo fa izo fa ny legimaty le tamin'ny tapaka ny legimaty ato anatinatiny tena menamena be ahoana ato zato serivo vilonay maro voanyrehatra aiza le toerana taty andronga vapifanta tena nomboka tamin'ny efatra ny viro ny tapaka amin'ny fomarina mbola tsy niverina tamin'loana tamin'ny raikaibraiky ambe folo tany hoany ngamba voaverina zay mba hitanina le vira fa marina fa vokatiny hoe kotoka sy anina lisa hafa mihitsy zany vira mahataloko zany mba misy zavatra tena ohatrany hoe rapida be mihitsy mamerina an'le zavatra reny hoe tena aingakaingana mba elana an'le problema kelin'ny olona ohatran'izay tena hita mihitsy mialana nitseraka fantatry be ny asa tao amin'ny vira matao fa zany tena saroto mihitsy amin'ny resaka famerenana ny jiro amin'loany mihitsy efa mba retirety mihitsy saiko mbola any izy eo nahoana zay raha Maurice teo fa tena saroto zany tena saroto mba herarina mba ohatran'izay daholo le jiro marais teo rangafa tena mba mafijary kosa rangafa marina fa kotroka any amin'ny vovan'le izy fa mba asiana ihany koa zany le rapidité an'le asa hoe mba atao an'izay hoe mba urgence izy mba atao zay mba mahafahafaly olona fa io ihany le mahatonga an'le problème maro isan-karazany le resaka Pelé teo maro zany te ale de misy koa Roger Mila le hita kitatiky ny sekosi le rono raha tena laibe zay tany amin'ny fahasankarana ny tena tamin'ny maraina fa ratsy naka entana ratsy zany raha fotaka ary izy io fotaka sady ratsy no manao fofona mahery vaika tena fanafodiny io moa zany dia tsy maintsy iry vato kely iry vovobato zay vao iravina ho tsara io fa tena ratsy re zao fahasankarana zao amin'ny resaka ranopotaka mainty masiso zay famezivezen'ny mpandeha ao ny eny amin'ny maki eny amin'ny stationnement maki moa zany dia tsara ny azy eny tsisy olana mihitsy eny fa dia godoro ny eny ase olo akondro teo ry Francis akondro azafady ny zavatra ny resaka hafa dia rano vaky ihany akaiky ny la rotonde misy lalana mitsofoka menatsimo manaraka an'le canal iny hitanareo iny ohatran'ny canal kely eo amin'ny la rotonde tifitra menatsimo iny hitanay misy rano vaky ao efa roa volana hoy le olona tsara sitrapo zay moa le fiteny
olona tsara sitrapo ny antso ahako amin'ny enina sy fefany maraina dia milaza hoe mba hatenenao raha ngafa dia fa tiantoka lehibe ho an'ny jirama ty rano tiona rano zany rano madio a mifotsitsitra fa izy tsy ambony mifotsitsitra tsy haiko na mifantsitsitra izy tsy ambony a fa anaty dalina izy ka zay tsy ahitana azy hoe misy rano mandriaka eto mandrika fa dia izy zany a somary anaty dalina izy dia ao izy mitosaka be ao jirama mba miantso anareo zao jereo zany a miala 100 metatra eo raha betsaka avy eo amin'ny arabe amin'ny la rotonde mitifitra menatsimo fa misy an'izao rano be eo petite vitesse zao koa mampimenimena olona tsy fatako za moa tsy mpandalo any fa dia misy lavaka be eo ampovoany arabe eo ony ka dia hatreny manasapely izy rehefa tena andehanana zany dia mora sasana zany fa olona manoratra izy zany tsy dia miflexion tonga dia misasa jiro ny jiro zany nasinasina ty le tete de cobra ty zany a dia rehefa nirehatra ireo jiro ireo dia lasany tsy misy ny mpanendaka sy ny mpisetrasetra fa teo amin'ny roa volana teo maty daholo ny linina ray manontolo manomboka eo amin'ny petite vitesse mahatraria mbalavao ary dia izay nangatahana hoe avereno hoe avereno zany le jiro a fa mety be amin'le olona eo le fisian'io jiro mazava io dia misy namatsika ty any ampitan-dranomasina any a miezaka miditra foana izy fa tsy tafiditra mihitsy a fa dia mitondra firarintsoa ny ekipa rehetrarehetra ato amin'ny midira WhatsApp ke zany idirana any ampitan-dranomasina any andafindrika any andafindrika any misy maromaro izy reto any Arabie Saoudita any Qatar dia any Dubai a Maurice zay ohatrany tsy tafiditra daholo eo dia tadidinareo le mpilalao baolina taloha atao hoe Qatar satria nareo mitadidy tamin'ny maraina teo iza mo tamin'ny Clodemé Côte d'Arabie zany izy daholo coach do lehibe izy reo fa tosy Jérémy ka nareo moa zany resaka an'le teo hoe ahoana ny amerina sy fa inona mpanao gazety moa zany anisan'ny tena mamoaka an'le izy ny mpanao gazety ny tena mamoaka an'le izy hoe tena mpanjaka ny baolina misy raha ngaty poele ty satria mpanjaka ny dokam-barotra aloha mbola tsy nisy nahazo zany io tsisy navitra tsony io any amboary eny zay aloha dao aloha za tsy izy Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grand tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Mirinch. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. Merci. Ay, softy-tout. On a ça, nous faisons un tout seul. Tu n'as pas de faire un foc. Tu vas alors, on a un jam qui est un papier toilette softy-tout à nos scènes. Et si Ranga, soit des familles spéciales, c'est un jam qui est le sapat. Na zuenty gavavao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softy-Do. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Louis Matsiro Salon asio matsiro ny fiainanao. Miaraka amin'ireo Louis Matsiro Salon matsiro ery ny fiarahana amin'ny fianakaviana. Tena miavaka ilay paozy kely any am-piasana e. Milay be foana ny plan amin'ny akamo. Indrindra ilay fotoana matsiro mampiala voly kely iny. Louis Matsiro Salon feno matsiro ny fiainanao. Salon. Le foot, c'est aussi chez Blue Line TV. Rechargez votre bouquet Magic Sport ou Ultime Plus à partir de 45 000 arrières seulement et regardez en direct les grands championnats de la FIFA et les grandes ligues internationales de foot sur les chaînes beIN Sport et New World Sport. Et oui, avec Blue Line TV, vous avez désormais le foot en plus de toutes vos émissions favorites. Imbattable. Rendez-vous en magasin pour plus d'infos.
fizarana fanomezana anarivorivony eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo no eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa. Arakaraka ny abetsaka ny solika vidinao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny alakamisy, zoma, sabotsy zao tongava eny amin'ny station Shell. Itos, station Shell, Akadindramamy, station USB. Manjifa solika eny amin'ny Shell dia mahazo loka eo ny eo. Arriva miakatra izany ambiance Christmas zany a. Aleo atao mafana kokoa e. Eo ary a, araroto zao dia zao pack flash orange. Fihenam-bidy miavaka be amin'ireo smartphone Itel. Fihenam-bidy hatramin'ny 20,000 isanjato. 20,000 isanjato be zao. Manatonaiky ianarana eny amin'ireo botika sy agence orange akaiky anao mba tsy ho diso anjara amin'ny smartphone Itel ianao mandritry ny pack flash orange. Ndao atao miavaka ny Christmas amin'ity taona ity e. Orange. RDJ am Siv Maraina. Tsodivitra! Tsodivitra! Tarika ana dia voahita voalasa. Voalasa dia manotra réveillon lehibe, buffet compris 1,650,000 ariary anankiray réveillon. Efa latsaka azafady. Fa resaka an'ilay rano be azo isasana teo isan'ilay misy akamanao razy andana misana iny tena miantso aloha voalohany isabakana fotsiny tonga io amin'ny lalany tsy fantatra mi flexion tena misy tsy tampitondra ve tsisy mpitondra ambony mampiasa ve io lalana io amin'ny 67 mivoaka eny andao tapenaka io fa mijaly mijaly lavaka be amin'ny vokatry ny fitohanany eo anelanelany io lomanosany zalaly izy dia tsy bandy le lomany teo indray ny voantso ray zay faharoa efa niteny any lavaka avela ty maninara manao maillot lavonjoka faharoa efa niteny any koa ny lavaka vokatry ny tuyau vaky eo ambany arabe eo atamimeny eo eo amoron'ny lalamby io mitatra ny afera efa misy goka be amin'izay ery amin'ny sisiny ery efa misy goka be amin'izay ery amin'ny sisiny ery dia anahirakirany eo afaka 2 andro any na 3 andro any satria ekorodana dia jerinka lety amin'ny lohan'ny lampantanany ety efa tsy mandeha tsony le zedo vaky amin'le lavaka be eo ambany eo jus d'orange ny tena misy mivarotra tacos eo le jus d'orange tsisy zedo tsony eo fa noho ny fanamboarana tacos netsy amin'ny sisiny etsy dia jus d'orange no varotra be dia be fa le izy moa zany ny tontaona vaovao ohatran'io dia firariantso dia mba ampiovan'ny toe-tsaina mirona kokoa any amin'ny fihavanana fifanajana fifankatiavana no ifanirina tiako ronako ny ronako ny ronako ndray tsisy baba dia zay zany ny fampirariana dia ny fiainana moa io misy olona maromaro milaza hoe ny taona fotsiny le tsy miova fa ny eo ihany ny eo fa ny toe-tsaina raha ovaina dia miova manaraka an'iny daholo ny zavatra rehetra zany anisan'ny firaritso ataon'ny olombelona hoe mba misy zavatra miova rehefa taona vaovao ony ataontsika mijery fitarafitsofandranometraka rarizato isan'andro anaty vatandrakotra manomboka voalohany volana janoary fa aza atao voalohany fa atao avy amin'ny janoary fotsiny fa raha ataonao voalohany tsy tanteraka tsy sosiny tsika fa hoe isaky ny isam-bolana zany mba mametraka ao anaty boatin-drakitra 2,20 ie fa misy indray le hoe ny sasandray tsy le isam-bolana efa sina ohatrany hoe manao 2,000 isam-bolana izy fa eo anelanelany eo raha vao mahazo vola izy dia mandrotsaka fa misy indray le natoron'le namana anankiray zay ao anatin'ny baiboly izy misy le 100 le ampafolo karena ataovy aminao izy le izy ianao zany ny tempolin'Andriamanitra anao io dia ianao le tempoly dia mandrotsaha ianao 100 amin'le tempolinao zany ataonao boatin-drakitra mahazo ray alina ianao dia alefaso anaty boatin-drakitra anao 100 fa iny ampafolo karena anao alefaso anaty boatin-drakitra anao fa hitanao fa azo 4 tsara anao zay ao amin'ny télévision malagasy dia misy an'ilay fandarana laza manambara manao hoe ndao ho fantarana
ka nazavainy ilay namana antsoina hoe Ajaratsimba-Zafy ny atao hoe banky omaly dia nazavainy teo ny tantarany fa izy io dia efa nianika hatrany amin'ny tantarany Jesoa ilay nandravan'ireo mpivarotra tao anaty tempoly izay nametraka fanakalozam-bola amina latabatra tao amin'ny tempoly misy mivarotra biby isan-karazany ihany koa tao niravainy le ry miaraka amin'ny opa isan-karazany fa tsy za tena sura fa niteny ratsy Jesoa tamin'io le nandravany mialatato izy fa tany trano raiky tsy varotana mihitsy tsy atao trano varotana ny ato opa be da be mihitsy natao tamio sady nidaroana sady nampiasa herisetra izy naongany daholo le latabatra sy io tsy vita moramora am'izao satria tsy maintsy nisy teny maharary tao toy ny nataony rorô tamin'ny Drogba ihany zany misy teny marary fa teny marary ampamendrehany mety teny marary fa le teny ratsy am'izao kosa amrary sihitsy fantatra ihany ny teny marary ndrareo Israeliana nge eo ihany le tsy de marary loatra izy raha pitahina amin'ny teny gasy nareo fa naheno opa amin'ny teny frantsay teny daholo opa amin'ny teny frantsay rehetrarehetra fa tsisy dikany io raha opa amin'ny teny gasy bordel de merde sanyany mba tonga an'le kiala mangamanga de zao fanazavana resaka am'izany ndrendra le sipiny okzay fa samy mahay daholo lay zany fa resaka banky tao anatin'io tempoly io zany dia niroany Jesoa tao ireo mpivarotra tao satria eo ambony latabatra dia io latabatra io ny antsoina hoe banka amin'ny teny italiana dia nanao fanambarana koa ve nareo tamin'izany banco lay seza ipetrahana lay banco seza ipetrahana io no niatombohan'ny teny frantsay hoe banco zany dia ny ban zany no mitovy no niatombohany hoe bank ipetrahana amin'ny teny frantsay io resahana io dia amin'ny teny grika nefa nity latabatra io trapeza izy fanazavany Ajaratsimba-Zafy daholo trapeza anaran'ity latabatra ity dia ny banky any Grèce amin'izao fotoana izao tsy banky ny fiantsoan-jareo azy fa trapeza di greka ohatra hoe trapeza zany le izy dia io fanazavana tsirairay niainga teo io fa ny banky tany amboalohany dia toerana fanakalozam-bola oentina le vola dia atakalo ka tsy fantatro hoe atakalo ngedangeda sa atakalo kelikely angamba zay tsy fantatro fa ny karazana vola tamin'izany aloha mbola tsy nisy vola taratasy fa mbola vola vida tam'izany dia reny izy mbola misy hitantsika amin'izao fotoana zao anatin'ny musée isan-karazany reny nitenenina tamin'ilay izy le bandy iny le ty dia avy amin'ny teny italiana izy io César io dia alohany César ihany mihiran'io fazamena Samuel zay le afatra dia ity latabatra eto ambony ity zany atoina hoe banka dia tsy mampanino zao ataoko zao ito ambany ito any banco tsy mahafaty zao izay le tomboan'le banka satria le ina le tsisy mahita le io ina le petrahana ambany banka ka le zay ke mahatonga le satria bandy ohatra bankal ohatra ny tabouret zay mahatonga le bankal ary fa eto am'izay no fanontaniana amina teny malagasy raim-bozy moa tsy eo fa rehefa manao domy na manao rami ka lany le vola ilokana eo dia banky ny filazany gasy zay ny gasy aty voatany io ina ny fandraisany zay banky zay amin'ity banky ity ka satria ny banky ropotra zay teny anglisy no ny atomboany izy io dia ina natonga ny banky ropotra sa ny teny malagasy zany lasa lavitra mihitsy hoe ropotra zany hoe rovotra dikan'izany banky rovotra ka ny banky ropotra dia avy amin'ny teny malagasy hoe rovotra le banky zany hoe rava ka ny ropotra amin'ny teny rompota amin'ny teny anglisy dia rotika amin'ny teny malagasy ny atombohana zany hoe mbola azoko tenenina ao anatina fomba fisainana gizisoma avy amin'ny teny malagasy daholo ny teny rehetrarehetra tombonin'ity tany ity misy ifandraisany fa tsy avy ka avy amin'ny teny malagasy tsy mahafaty ve zao ianareo ve nijereny Wakanda hitanareo ve le film hoe Wakanda le Forever mbola tsy tonga ty raha tsy diso fa ny Wakanda le voalohany le Black Panther ao anatiny io miteny amin'ny fiteny satria ohatrany hoe any Nigeria any misy lay Wakanda misy miteny amin'ny fiteny nigériana zareo ao ka ny fiteny hoe mon fils de anaka ao anatin'izy mon fils no hoe zany amin'ny teny frantsay tsy na le izy eo mipotra eo dia anaka no fitenin zareo an'izy eo anaka ihany zany amin'ny teny malagasy hoe avy amin'ny teny malagasy ihany izy io raha nahitan'le film ihany io apocalypto hitanareo ve le film apocalypto hitanao dia le baboiny le foko anankiray dia niazakazaka le zazakely manaraka le ray aman-dreniny dia le reniny sy le dadany efa mifatotra ny tentany fa ny baboiny le foko anankiray iny dia ozy izy le ray aman-dreniny miteny ry matoky
matokia matsy le zanany matoki de dikiny amin'ny teny anglisy eo ambany eo don't worry zany ny matoki zany avy amin'ny teny malagasy no mbola teny apocalypto de amin'ny teny tranainy amin'ny tena maya fokaiza moa zany tranainy zany maya any a Mexique tany maya tany amin'ny taonjato fa folo telo amby teo eo i tantara io no seho zay Mel Gibson rehefa manoratra tantara de soratany amin'ny teny nataon'le olona tany le film soratany any Mel Gibson aiza anisan'ny bandy reveko amina mpanao film satria akoatran'izy milalao an'le inona natao hoe mission impossible ina nataony tsy mission impossible Tom Cruise ny ina le film nataony miaraka amin'ny Danny Glover le manao police academy ina le film ataony iny le miazakazaka be izy le miazakazaka be izy rola misy l'arme ranomaso mafato ranomaso mafato a efa renina re zany rehefa nanao film i Mel Gibson de nataony amin'ny le fiteny amin'ny apocalypto iny satria tenin'ireo maya tany amin'ny taonjato fahafolo telo amby fahafolo roa amby tany de tena adika amin'ny teny anglisy amin'ny soratra eo ambany eo izy na amin'ny teny frantsay arakaraka le version an'le film de toy izany koa nanaovan'ny Mel Gibson ny Passion de Christ la Passion de Christ de nataony amin'ny teny araméana zany hoe teny tamin'ny andron'ny Jesoa mihitsy zany no itenenan'le izy eo la Passion de Christ moa teny tamin'ny andron'ny Jesoa mihitsy no tenenao anatin'le izy de adika amin'ny teny anglisy eo ambany eo adika amin'ny teny frantsay eo ambany eo raha ohatra ka mba te hainao an'le izy zany hoe rehefa te hafantatra zany ianao ohatrao na firesaka Jesoa tamin'izany ohatrohatra an'io io tena tadidy tokoa iny ranomaso fatale iny zany tadidiko iny horonatsara iny fa tena ranomaso fatary i Mel Gibson sy Danny Glover na misy maromaro moa izy iny io 1 2 3 eo oui je t'aime aussi de evirenatsika ny atao tanindrazana zalahy avy eo amin'ny arean'ny mahitsy mandra-pahatonga any amin'ny Jesosy mamonjy any amin'ny 67 hectara avaratra any dia miainao anaty aizina ary tandreo fa mampididoza ny mandeha maizina amin'iny mampididoza tokoa de ny zavatra ataon'ny olona moa zany de miandry ety atao madinika ety de miandry maromaro reny do mba hiaraka de miaraka roa telo fa raha vao mandeha tokana maty mety tsy mety mandeha tokana sao de vely tsy mety mandeha tokana sao de very izaho tokana mandeha tokana nefa tsy very tsy vely eto moa zany de miarahaba atratry ny taona ny bandy namana ohatra makamby teny hoe bandekama bandekama teketekeotrany olona anaran'olona hafa mihitsy le bandekama miarahaba atratry ny taona ny bandy namana eny Andranomena eny fa izy miarahaba raha Francis atratry ny taona miarahaba mbola ato le mofo gasy misy chocolat mbola ato le mokary mbola ao izy tompoko hoanareo zay tsy mahita le toerana de atoranareo le izy milahatra amin'ny album musique hitanareo album musique tsy milahatra tsy tanay lasa ipita ndray efa niala teo ipita izy de lasa teo nilahatra de misy toerana fanasana tomobily io eo taloha izy nisoratra hoe mokary tsara ka izy teo amoron-dalana taloha zao izy tsy amoron-dalana intsony zao izy lasa hoe mokary tsy tsara eny Andranomena no anaran'le toerana eny Andranomena io toerana io fa sao de misy meritrehitra hoe aiza ndray zao toerana zao de mandeha anao tonga eo amin'ny arena taxi be tsy fantatrelahelonareo tsy tonga andray aizy io filazana ny toerana misy arena taxi be be da be io eo le mitsofoka makany midiky io 24 zany filaza ny toerana miakata makany Ambatolampy de raha makaty Antananarivo amizay de toy izany iny lalana iny de aloaloha misy garage de misy voatra fanasana tomobila sa inona misy ganazy de misy klinika eo io natao hoe trano fotsy zay mihitsy io antaniko io ary eo anary nahafantarany misy elakela vita mivavy satria vita mivavy inary mazo aty tanako ty elika de misy elakela-trano aloha mitsofoka elakela-trano ao ambadika trano anakiroa ngamba izy misy elakela-trano eo zany rehefa mandeha tongotra de mitsofoka eo ianao de misy lakozia anakiray izy tsy misy étagère izy tsy misy étalage
tsy misy zavatra hitanao tsofoka ao an-dakozia anao a mivoaka de lany tsofoka ao ianao a de misy karazana mokary amin'ny endriny be de be ao sy amin'ny inona avy ireo anitra aloe vera hitanao mambe artiste zanynamoaka hira vaovao le ry dia ny robiniany mambe le titrane mafy la tena mafyndray sao de adinoko aty lasa adino zany zao izy tsy adino le izy ka nanotanina ary ty tovavy anankiray ay manao andry fa naniny ty tarehindry ity taoko de simba reny tareh simba ny tarehny akavisakavanana fa naninona nasiana pomety rey pomety amina fetifetena betsy leo de nasiana pomety de kay raha ny produit chinois kay raha vita sinoa de simba fa ina zany tena sazaka nyroko tamin'io de izy io zany fafana teo de nangiry firy be zay de nangiry firy be de nandeha tagny amin'ny dermatologue tantara mariny zany le rehetra nandeha tagny amin'ny dermatologue de io le dermatologue hoe ty produit toy ahositra aminy de produit à base na aloe vera de nosorana teo sanety de sy tonga tagnatanàna de teneny olona samba mety produit vidinareo agny io fa hosoro vaona nosorana vaona vao maky anandraha mainta reny nga tsy aloe vera motsy vaona mampome iahy ao agnatin'ny ty resaky ty aloe vera sazaka ny fanosoloana vaona de raha ikoto zafy ihany ro alexis dia izay ihany ko to place mbola tsy ravaka tsy varimbany toetra mihitsy taloha efa niova zao sao de hita mihitsy alao matatana am'izao ka aloe vera tompoko de vaona ihany ka sao de hoe anositra n'inydray anao fa hoe tsy nahazaka le izy vita avy any amin'ny dermatologue de ray ihany izy rehetrarehetra reo fa ny vaona de misy karazany be de be fa tsy tena izy io vaona le amidin'olo eto tany tsy hoe tena izy fa vaona karazany hafa io fa ny vaona tena mangidy le somary manompo menamena kely somary tena hoe fikasy tena tsara indrindra de le avany tulia vahon-tsoy ny filazany le avany tulia raha ohatra misy sisa mavomavo iny le izy vahon-tsoy fa reto karazana vaona le amidin'olo eto tany rivo reto a eo amin'ny karazana vahombe zay mitaefa lasa korazana izy fa vahombe zay avo be fa ny vahon-tsoy a fohifohy sady madinidinika le izy io de tena mangidy rehefa le anankiray rehefa marary kibo ianao na reto kibo mivalana io na manotika io tapao le vaona le lafo kely fotsiny hitanao ny vokatra zay vaona misy karazany misy hoe lasy vavy le izy a de vavy le vaonda zay da hafa avao zay arina le vaona ny lela sa iny vaona ny lela sadakatra vavy ty resaka amin'ny vaona daholo tsy tena vaoatra iran'izay ka io raha vao misy anankiray miainga de ndao daholo mizentsika rehetrarehetra zay vaona ny oloko indray vaona ny oloko ny azy le any olo mangidy zany ny azy misatsika teo fa ny vao tsy manitra ratsy ndresana teo ny momba ny resaka rano zay neritrehetra aloha zany mba hoe misy olona anome hevitra ihany ko mino moa zany fa azony rehetrarehetra atao ty zavatra na izaza tsy mahafantatra lizy hoe kay afaka manao commentaire afaka maneho hevitra amin'izay loha hevitra miainga eto amin'ity fandarana rivotra ty ao anatin'ny Facebook de tsara angamba mba omeny larisala izy hoe satria afaka mitoy izy amin'ny tontolo ny andro akoatran'le fandarana zay miainga eo de afaka maneho hevitra ihany izy le site le page ijerena izy inona le satria misy afaka misy te hanohy an'le resaka ne rehefa aveo ary misy koa ny olona tsy te hiantso amin'ny telefona ao fa anaty Facebook ihany izy mitatasiaka tsoma tsara mihitsy de mba tenenina lizy hoe aiza hoaiza ao anatiny io na zara te hijery lizy fa tsy mahita ao tsy haiko mijery lizy miditra ao amin'ny peziny RDJ 96.6 andraso aloha fandarana rivotra le izy fa tsy le RDJ miditra ao aloka de aveo misy hoe vondrona de ao amin'le vondrona indray no matetika ingera fa vao miklika an'le izy ianao de tonga de mipotra le izy fa iny
azavao aloha azavao za aloha fa nanoratra an'izay le hoe kiliky zay a tsisy nahazo kiliky koa kiliky eo de tsy azonay tonton dika le tenenao hoe kiliky eo atao ahoana moa fa midirynareo zany eo amin'ny any na Larissa tonga de midira eo amin'ny fandarana rivotra misy hoe fandarana rivotra mivantana ane misy hoe ifandraisadresako ihany ny fotoana tamin'ny tompony radio tamin'le eritreritry manambara manao hoe azo atao de azo atao mihitsy ny manohy ny antso atariby ivela ny fandaharana rivotra fa tsy mivantana tsy mivoaka mivantana aty amin'ny radio ny feonareo fa raisina ao anatina messagerie vocale na amin'ny Orange io na amin'ny Telma na amin'ny Airtel na amin'ny Life ina koa ny telefona mbola misy amin'ny Blue Life de miantso ianareo de tafiditra ao anatina messagerie vocale de enregistrena ao ny feonareo rehetrarehetra zay loha hevitra tianareo resahana eo de sy vanina olona anankiray fa karamaina mitokana indray za aloha tsy vorona mbola am'izany sy vanina olona anankiray io amin'ny hariva dia alefa amin'ny fotoana mampety azy mialohan'ny fandarana rivotra na amin'ny alina na ao ariana fandarana rivotra androany hoe ny feo alefatsika eto rehefa avy eo vita fandarana rivotra tia de feo niraisina omaly avokoa efa tenena de meloa reo olona hoe ianareo zay miditra ao anatin'ity messagerie vocale ity dia ho alefa amanaraka ny feonareo fa tsy alefa androany tsy mivantana io ka azo atao de azo atao tokoa zay zavatra zay fa teo amin'ny lafin'ny teknika ny ohatrany tsy napetala izy hoe mila boîtier satria tsy voatery isy olona andray le telefona tsy voatery isy olombelona andray ao fa misy boîtier fotsiny ferana ny olona hoe 2 minitra ny teneninao farafahalavany de tapaka ho azy le izy de mandeha automatique ao na mifiry anao miantso zany aoriny amin'ny 7 ora sasany zay ifarana ny fandarana de voarain'le messagerie vocale foana ny feonao misy fitaovana azo anaovana an'izany satria ilay radio anankiray any ivelany Madagasikara ina de mpanao an'izany de sy vanina fotsiny le izy hoe sao de misy olona miteniteny foana ato anatiny ato de tsy alefa le feon'le olona de rehefa misy zavatra hoe ity mba tiako hiantsona ny RDJ tiako hiantsona fandarana rivotra de atsoko na amin'ny 1 atoandro na amin'ny 4 tolakandro miantso na amin'ny 9 ora hariva afaka miantso foana de tafiditra ao anatin'le messagerie vocale de alefa amin'ny fotoana manaraka le feonareo azo atao de azo atao le izy ara-teoria fa reo mpanatanterahana azy no somary sarotsarotry efa nyresahana efa tany amin'ny 5 taona 4 taona lasa no nyresahany zany fa eo fanatanterahana azy ara-teknika no somary eo kely ihany mila olona ihany koa le izy tsina satria tsy maintsy enoina reo antso ataon'le olona reo fa tsy tonga de alefa gaboraraka fotsiny any zay mahatonga anay mamepetra foana eto rehefa miantsonareo de tena mba samy mba tompona antoka am'izay zavatra resahany eto reo olona fa izahay eny no voantso any amin'ny tompona andraikitra any raha sanatrika misy zavatra tsy tokony ho teneninareo eto ny olona koa mantsy aloha eto mbola azoazo ihany satria feo no mivoaka de mety hoe fantatra ny feony ihany fa raha io soratra atao amin'ny Facebook io fantatra ny soratra olona misy olona tsy hanoratra fa mitovy daholo ny karaktera andratana Arial io na Times New Roman de io daholo ny soratra ataony olona de any ka samy miteny zay tiano tenenina ka tokony fantatry ny olona fa na io teny soratanao ao anaty Facebook io de voafetra ianao tsy ho azonao soratana daholo zay tianao soratana fa misy zavatra misy lalàna mamey azy io ka misy olona miteny maninona de olo zay aloha moka hevitra rehetra zany de samborina daholo samborina satria manala baraka zay ny tena fotony samborina satria manala baraka tokony ataonao aloha miantso le tompona andraikitra ono re tompona andraikitra ny RDJ ianareo milaza fa 96.6 le izy kanefa tsy 96.6 akory le izy vakaiky 96.8 ka izy mivoaka any amin'ny alleluia sy amen any le izy tokony atsonareo aloha ny RDJ aloha voalohany indrindra mialohany analanareo le RDJ ko tsy manjary mihitsy lazainy fa 96.6 le radio any ka 96.8 afaka mitory ny RDJ am'izay satria any amin'le zavatra tsy ara-dalàna no amoahanao azy ampay be maso fa raha ohatra ka efa nialany enina kosa ianao zay efa niantso ny RDJ hoe tsy mety ho ataonareo io de zay vao mamoaka an'izy apay be maso mba efa afakafaka kely aloha ianao fa avadimy pito aloha ny voalemana efa vadika mpito vao ny lemako fa afatra avany amin'ny mpankafy mahavariana ozy izy fa matoy ianao miditra ao anatina vondrona club page anankiray Facebook io resaka io amin'ny Facebook de mpanaraka ilay fandarana ianao zay na mpanaraka ilay olona mpakafy ilay fandarana na mpakafy an'lay olona matoy ianao miditra ao zany ozy izy de tsisy fepetra le fankafizanao an'le izy fa tsy ao anatin'lay vondrona indray ianao manaratsy le tsiraray ao anatin'zay misy miandopidiranao
zay zany a reno izy izy amiko tsy fahaiza miainazay ohatra zany ianao zao miditra ao anatina club miditra ao mivondrona mifoazy ianao ohatra na mifoaza na rivotra na tsy haiko tafiditra ao anatin'le vondrona ianao enao indray ny mana ratsy an'le olona tsirairay ao anatin'le mpanentany antony idirany zay misy angamba ny antony idirany nefany a tokony tsy hiditra ao ianao raha vo izay le izy a fa lasa manjary tsy hitiavan'ny Francis Turbo ny lasa manjary a mampifandrafy a anao sy le olona lay tena pionana sy le mpakafy an'le fandarana le izy a de nefa ny ao anatin'io le vondrona io le tianay loatra zany lay ianareo a mifanenjika ao anatin'ilay vondrona io fa rehefa tsy mankafy anao a de aza miditra filazana fotsiny alefaso raha iangaviana le olona nahita carte grise mbola tsy hita ihany le carte grise hatramin'izao tompo fa dia mety carte noire iangaviana le olona nahita an'le carte grise n'le 84 TB mba hanatitra azy aty amin'ny RDJ na iantsony larana finday 033 14 900 023 91 nany 034 20 023 91 isy valosoa lehibe omen'le tompon'le carte grise 84 14 TB fiara efatra nainy izy eo fa no avozina sy no atsaraina ary mametraka ny lanjany ma 203 traneny azy ary mana carte grise ara-dalàna tsara na manatitra azy aty amin'ny RDJ zany a na miantso ireo laharan'ireo 033 14 023 91 034 20 023 91 saotra ny afisy napetaka zareo dia fiderana goavana lay tamin'ny fahasivy-roapolon'ny volana desambra tsisy resaka ho any amin'ny doany mihitsy ao anatin'io fiderana goavana io fa de fiderana goavana vavaka sy fiderana n'lay tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ho fanasitranana ny firenena zay ihany io resaka io de tsy voalazato mihitsy zay atao anatin'le afisy a tsy voalazato mihitsy zay ny sampana fifoazana efitsika mihitsy ny commune rurale Ambohimangarova afisy napetaka io de manolotra anao fiderana goavana miaraka amin'ny tarika Christophe Ratrema ampy fitie Nico Rahita tsy misy vitobidirana eo amin'ny kianja malalaka ny commune na Ambohimanga zay ny voasoratra ato alaka misy no nazahoana autorisation zay no nazahoana autorisation zay fa atao anatin'ilay fiderana goavana no misy andian'olona sy vondron'olona lasa nanao an'ilay zavatra io alo hoe macrocladaly anaran'le etontsika dokam-barotra voalohany tato anatin'ny taona dokam-barotra mihaja voany latsaka ny taona de tia ny dokam-barotra voalohany hitako izy tia Saint-Valentin miaraka amin'ny zalary eo ary mandoava koa kafe rehefa mamaky any tony mbola tsy vakina aloha ka mbola tsy vakina aloha de betsaka andesaka teo a ny zava-dehibe indrindra de ny fanangonana rano tsy avela ho verivery fotsiny ny rano fa angony io rano io a marina ny teny Francis teo le hoe arina aloha lay rano voalohany iny fa fenipaitsaka ka de raha pitsoretsika miaraka eto manolotra anao inona montsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondokany efa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy mialo mizafa zay maneva iny zay manasa olona alasina hitanatana lavilaka misy moasagoty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao miraikitra tsy mandeha amin'ny zeloniny fa tianareo foany mahasana ny tontolo-piainanao Orange. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette.